sivy aogositra 2024 manantitra ny arabo ampampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja MBS radio mada amin'izao andro vaovao izao indray. Na ianao eto an-toerana na ianao any ampitany Ramasina dia ananterana izay arabo ampampirarintso izay isaorana ilainary noho ny nanomeziny antsika andro vaovao ka afahantsika miserasera ato anatiny ity fandarana miara-manonja MBS radio mada ity. Ao anatin'izany fandaran'izany toy ny mahazatra no hitondrana aminao zany ny famakafakana maro samihafa amin'ny alalan'ny zava-misy sy zavatra mitranga iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny namana fanira zava-manantany mbola ho avy eo misy ihany koa ny loha hevitra izay hitondra ny fanazavana sy famakafakana ary ny tenako moa zany dia hitondra ihany koa famakafakana amina lafin-javatra izay tena manahirana amin'izao fotoana izao dia tsinony zany fa ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana izay antsona hoe tsy fandriam-pahalemana maro lafo mihitsy no mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ilay tsy fandriam-pahalemana nefa dia miteraka zavatra maro, zavatra tsy mahasoa, zavatra manimba ary ny zavatra hoe tsy mitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena izay tsy fandriam-pahalemana izay kanefa dia tenenina foana. Mitranga atsy ka mitranga ary ka misy an'izao atsy ka misy an'izao ary fa ny vahaolana aloha zany dia mbola tsy hita mihitsy aloha izay tena hoe azo andraisana azy amin'izao fotoana izao fa dia miaina ao anatin'ny fitaintainana foana ny malagasy. Anokanantsika fotoana misimisy kokoa ity resaka hoe tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ity. Inona no zava-misy, inona no rafitra misy eto amin'ny firenena, manahoana ny olombelona izay miasa ao anatin'izany, manahoana ny politika mpanjakana manoloana an'izay tsy fandriam-pahalemana izay raha jeren'ny vahoaka, jeren'ny mpitazana, manahoana ny resaka hoe fahaiza-manao, ny fotodrafitrasa isan-karazany, inona ny famatoran'ny zany tsy fandriam-pahalemana zany amin'ny sehatra hafa satria tokoa mantsy tsy resaka hoe ministera anankiray fotsiny no tompona andraikitra amin'izany tsy fandriam-pahalemana zany fa misy sehatra hafa izay mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ohatra hoe ny lalana ratsy dia miteraka ny fitokana monina faritra maro eto Madagasikara, ohatra hoe ny fisian'ny toerana izay tsy afaka anaovana fifandraisana, firy ny toerana tsisy réseau eto Madagasikara dia manjaka ny ratsy any amin'ireny toerana ireny satria miantso mpitandro ny filaminana anao ka tsisy réseau ny telefonao ka inona no vahaolana ho azo amin'izany, ohatra fotsiny izay fa maro moa ny lafin-javatra izay mifamatotra amin'ity hoe mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ity. Ny tenenina fotsiny ety am-panomboana dia ny hoe io tsy resaka olona fotsiny, io tsy resaka hoe tsy fampim-pitaovana fotsiny fa tena politika amin'ny ankapobeny mihitsy no mahatonga an'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny politika izay ametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra izany ka ho jerentsika eo ny momba an'izay. Ny tondrantsika azy aloha zany ny amin'ny hoe raha misongadina ny amin'ity anio ity dia fantoka eny amin'ny conseil d'etat eny ny mason'ny mpanara-baovao satria voaresaka ao zany ny amin'ny resaka hoe fitakiana eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny mbola tsy mifarana izy io. Nisy le resaka teo hoe niona tamin'ny fiadidinan'ny repoblika ny mpanao grevy maro ny fitakiana sy ny sisa fa any amin'ny conseil d'etat no hiafarany resaka Jesosy mamonjy ihany koa mbola mifanjevinjevo be ihany ity raharaha ity dia ho hitantsika eo ihany aloha ny toyany satria hoe resaka Jesosy mamonjy zany resaka fivavahana zany atoko-ponoana amin'ny tokana zany dia ino moa zany efa narahantsika lava be tety ahoana sy ahoana ny fandehany atao anatin'ny izay zavatra izay dia ho hitantsika eo ny toyany dia arahantsika araky ny mahazatra eo zany ny fivoarany raharaha. Fa eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary, raha ny tsy fandriam-pahalemana no resahana dia maro ny zavatra mitranga ary le zavatra mitranga
dia efa atao mihitsy hoe tsy araka ny saina eritreretina am'izao taona 2024 zao. Trangana koroa fotsiny raisitsika. Le ray le tetsekazo-be le nandorany sasany olombelona 2 dorana ohatran'ireny masikity reny, dia ny faharoa zany ilay famonon'olona tamin'ny fomba feno abibiana tao Ifanadina, commune Kelilalina, distrika ny Ifanadina tao amin'ny fokotanin'ny Andodona. Raha antsika nahity ny resaka fikapana amin'ny antsy sy ny sisa. Reo zany no iangatsika. Nandeha aloha le teria Akazobe dia niaraka varaontsana daholo ny rehetrarehetra, natao ny fikaroana, nisy ny fisamborana sy ny sisa ary tadiavina marina hoe navandoza sy ny manodidina n'iny raha iny. Efa mandeha aloha zany ny fikaroana maro samihafa ataony mpitandro ny filaminana lôjika izay, de manaraka an'izay ny be sy ny maro. Fa tsy hoe afaka volana ray akory de mipotra indray ny tao Ifanadina, de famonon'olona tamin'ny fomba feno abibiana ihany koa zany. Olona 4 no nizy namono, ankizy tsy manatsiny ny anankitelo, ankizy 9 taona ka hatramina 7 taona, dia zay no zavatra nitranga. De efa mandeha ihany koa ny fikaroana ny navandoza ataony ny mpitandro ny filaminana, efa misy ny tratra mandeha ny Savao sy ny rehetrarehetra zany zay mifandraika amin'izay, ahitana ny marina sy ahitana ny meloka izany. De mandeha ny resaka hoe resaka aditany, resaka miteraka lonilony isan-karazany tokatrany amin'ny fifamonoana sy ohatran'izany. Io moa zany ny fanadihadiana no amantarantsika ny avokany. Fa ny zavatra tiana ambara de izao. Io resaka hoe tsy fandripahalemana famonon'olona amin'ny fomba feno abibiana io, analyse ny tsika, zay le ataontsika hoe analyse des faits, FAITS, zany hoe fanadihadiana sy atao hoe fandalinana. Zay mantsy ny analyse hoe fandalinana ny zavatra zay mitranga. Tsy misy an'izany hoe zavatra tsy mitranga zany no alalinana, fa ny zavatra efa mitranga tompoko no atao ny fandalinana azy. Ny tanjona de ny hoe mba tsy iverenan'le izy intsony, mba hampazava ny resaka ka ahafahana zany manitsy ny dy, ahafahana hoe ato zany no vahaolana, ato zany no tsy tokony atao intsony. Ary ny hainao manjery taka ny tony de manana ndraikitra ohatran'izay mihitsy, fa tsy hoe eritreretin'ny sasany hoe nditsikera fotsiny na hoe anao zavatra ohatran'izany, fa tsy resaka hoe mitsikera tsy maintsy misy, fa le izy kosa raha vao hoe aim-pirenena, aim-bahoaka tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy mety, tsy maintsy tenenina ny zavatra tsy maintsy ahitsy. Raha nisy ny nety nataony rejima tany aloha, inona moa tsy hanohizana an'izany? Fa ny resaka ampopo mibetsaka, resaka fitiavatena ny betsaka no mahatonga ihany koa ny tsy fahombiazana amin'izao fotoana izao. Satria mantsy misy miteny ihany hoe nataony teo alohany tsy alehany daholy, tsy mety daholy, fa zavatra tsisy nanao hatramin'izay, zay zao no nahavita azy, de le fireharehana ny tonga aloha, le fantokafatena ny tonga aloha. Raha ohatra ny ianao mahavita zavatra, tsy hoe ianao no mandoka ny tenanao hoe za navita an'izao, za navita an'izao. Ny olom-pirenena no mahatsapa an'izany, dia tokafan'ny olona ho azy ianao rehefa mahavita ny tokony atao sy ny zavatra izay takiny ny firenena izany. Tena hoe fomba fisainana malagasy zany, tia midokadoka tena sy mideradera teny ty, tsy fomba fisainana malagasy zany. Tsy fomba fisainana malagasy zany hoe za navita an'izao, za navita an'izao. Ny mpitazana no mitsara, tsy adala akory ny olona ka tsy mahafantatra hoe zao ny zavatra nataonao, zao ny zavatra tsara nataonao. Fantatra foana iny ary voarakitra eo amin'ny tantaran'ny firenena anankiray. Fa raha nanao zavatra ratsy koa ianao de voarakitra ao anatin'ny tantara ihany koa zany, ary tsy azo kosehana mihitsy na ahoana ary tsy azo amboarina. Misy mantsy eto amin'ny firenena eto miezaka mandiso ny tantara, tosony le tantara mba ho amin'ny tombotsoany, fa nga mety zany.
tsy mety zany rehefa zay ny zavatra nisy de zay zany no zavatra nisy. Ka jerentsika kely le eo amin'ny resaka hoe mahatonga nyity tsy fandripahalemana amseho lany zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ity. Aloha zany tsika tena fantoka tsara hoe ahoana tsara moa tena fipetraka Madagasikara aloha dia inona zany no tokony ifandray am'izay sy mifamatotra am'izay. Raha nisan'ny malagasy aloha zany dia eo amin'ny 25,674,174 zany hoe 520 tapitrisa mahery zany. Io dia fanisana io tamin'ny 7 sy 2 satria fatatsika tsara fa tany amin'ny taona 770 tamin'ny andron'ny président professeur Azafy Albert no nisy fanisam-bahoaka farany zany tena hoe fanisam-bahoaka tamina fomba ofisialy dia ity zany tamin'ny 2018 ty io le antsoina hoe RGPH3 zay filaza azy somary teknika kely fa tsy maninona zany fa alohantsika mba afantatra an'le izy tsara dia misy eo amin'ny 25,674,174 no isan'ny malagasy zany izay mipetraka ato anatin'ny lay antsoina hoe Madagasikara manana velarana any amin'ny 587,041 kilometre carré 1,7 sy 7,7 sy 10 mihetsy kilometra toradro izay le antsoina hoe Madagasikara, zay le antsoina hoe velaran'ny Madagasikara. Dia ny 1,7 n'ireo 25 millions mahery ireo dia mipetraka any ambanivohitra ary ny 7,900 ihany no mipetraka aty an-tanan-dehibe. Taremarika ofisialy zany tamin'ny 2018 zay zany le hoe RGPH 3 2018. Ny 1,7 mipetraka any ambanivohitra, ny 7,900 eo mipetraka an-tanan-dehibe. Inona ny dikan'izany? Raha ohatra zany ianao ka miresaka hoe fampandrosoana dia tsy maintsy ampiana tosika na tiana na tsy tiana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra, na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy ampiana tosika sy tsy maintsy ampiana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Samy teny an'izany daholy, na mpanao politika, na fikambanana tsy miankina, na fiarahamonim-pirenena, na inona, na mpaitoekarena, na mpandinika fiarahamonina, dia miteny an'izany daholy raha i Madagasikara dia tsy maintsy any amin'ny tontolo ambanivohitra no tokony ifantohan'ny fanampiana rehetra, ny ankapobeny zany, ny hery rehetrarehetra hoe ampiana satria ny tontolo ambanivohitra any no mipetraka ny 1,7 malagasy. Dia ampiana amin'inona? Inona raha mifototra fa ny any ambanivohitra miaina? Be dia be ny tatsaha efa niakatra teto. Be dia be ny olona avy any amin'ny faritra efa niakatra teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada voamaly avy any Betioka Atsimo, ny ato tena tonga teto ny seza mipetrahana. Ny ato tena izany olona zany amina tapitrisa ny vola laniny tanora izy, darika fikambanana izy, fa tena hoe miteny izy tena tsy arakarak'izay zavatra natenaina sy nampanantenana ny zavatra iainana. Zay aloha ny amin'iny. Fa samy miteny daholy izay anontaniana hoe resaka tsy fandripahalemana ny olana. Be dia be ny olana fa ny tsy fandripahalemana no olana izany. Dia mitombony zay satria raha manontany ianao mpaitoekarena na mpandinika fiarahamonina dia samy miteny daholy ireny olon'ireny hoe tsy afaka mamokatra ny tontolo ambanivohitra izay hipetrahany 1,7 malagasy raha tsy mipetraka ny fandripahalemana maharitra. Tsisy afaka mandahan'izany. Tsy misy afaka mandahan'izany. Dia miteny amin'izay ny mpaitoekarena manao hoe raha ohatra sika ka tiatsika hoe hiakatra ny fari-piainana, hiditra ny vola vahiny, dia miena ny fasairanana, mahazoaina lay vola ariary, dia tsy maintsy ampiakarina ny famokarana anatiny.
ampitomboana ny fanondrananentana makany velany dia ahena ny fampidiranentana avy any velany, ajanona ny fandanidanimpona izay tsy mitondra soa fa resaka rendrarena fotsiny, ny fefoka manko ny tenen'izany, zany ny tokony ho izy. Marina zany, tsy misy diso mihitsy zany. Eo amin'ny resaka toe-karena zany de hoe ampiakaro ny vokatra atao anatiny. De zao ary le fanontaniana. Zay zany alo ilay tena hoe tsenjery. Izay ny formule hoe raha tia azo fahombiazana ianao de ampitomboy ny vokatra atao anatiny, de ahondrany makany ivelany, de ahenao ny zavatra fa nivelany miditra eto amintsika zay andaniam-bola. De mba mahazo aina miditra ny devizy, izay devizy efa voatanantsika eto zany mba mahazo aina de mitarika ny hoe ariary zany le volantsika, mba mahazo aina de rehefa mahazo aina ny ariary de tsy minainainy sika rehefa mividy zavatra eny an-tsena, satria raha mitondra 5,000 ariary sika de mba betsaka ny zavatra azon'iny, fa zao tsika mitondra vola 2,000 ariary, vao kitihana le 2,000 ariary, vao banga kely le 100,000 francs tonga de adiny ray de tsita. Dikan'izany mahantra isika maivana ny lanjam-bola. Zao anefa amin'ny fomba ahoana no ampiakarana n'lay famokarana any amin'ny tontolo ambanivohitra aloha ny resantsika, satria any ny 1,20 isanjato resantsika ny tontolo ara-industrial rehefa avy eo. Tsy afaka mamokatra mihitsy ny tantsaha fa oka isika tsy hanofy raha ohatra izy ka tsy misy fandripahalemana eo amin'ny toerana izay misy azy. Aza manofotsika, oka tsy rediredy eto, fa tsy afaka mamokatra ny tantsaha, tsy afaka mampiakatra ny vokatra izay vokariny izy raha ohatra ka miaina ao anatin'ny tsy fandripahalemana. Zay, iza ny mandahan zany? Tsisy afaka ny andahan zany, na toky politika iza, na toky politika iza, na frehana inona, na frehana inona. Tsisy afaka ny andahan zany. Rehefa tsy fandripahalemana tompoko any ambanivohitra, rehefa tsy mandry fahalemana, rehefa tsy milamina ny fiainany tantsaha, de aza manantena fa hiakatra ny vokatra izay vokariny. Amokatra vary izy, amokatra vanille izy, amokatra legioma izy, iompiomby izy, iompy akoho-mamborona izy, iompy inona koa ny azo ompiana, ny ondry, ny osy, any amin'ny faritra atsimo zany. Tsisy ny fandripahalemana de inona no ataony eo? Nefa le tantsaha dia tena manana finiavana tokoa, satria io no ivelomany, io no ahafahany miaina. Okitsika tsy eritreritra mihitsy hoe tsy mainininona ny tantsaha malagasy. Okitsika tsy eritreritra mihitsy hoe tsy manana diplôma ny tantsaha malagasy. Le diplôma akademika mety tsy ananany, fa ny fahendrena sy ny fananana fanahy ananany. Ny finiavana sy ny fitiava-tanindrazana sy ny fitiavana ny taniny ananany. Fa le diplôma le etitsika mizesta etseroa aty Andrenivohitra, iny mety tsy ananany ny any ambanivohitra. Fa ny fahendrena, ny fihavanana, ny aterokalao, ny mahamalagasy ny malagasy ananany any ambanivohitra zany. Ary betsaka ny mbola mampiseho an'izany amin'izao fotoana izao. Zay zany le izy, ka fahadiso-kevitra mihitsy nylay hoe falitsikera fotsiny ny any ambanivohitra, maloto lamby reo zao reo fa zao ianao mizesta ty Andrenivohitra io hoe tsara fitafiana sy ny sisa mety sakafo atoandro sy fireny any am-posinao, fa le any ambanivohitra ne manambola fa izy fotsiny izy tsy mametraka volany amin'ny banky na ohatran'izany, fa sitriny any ambany fandriana ny volany, na any ambany kidorona any am'izay asiny azy any. Zany mbola zavatra misy amin'izao fotoana zao de zay le izy. Ilaina ny fampiakarana ny vokatra eto an-toerana, fa tsy vita ny resaka zany, fa mila fandripahalemana. Fa rehefa tena hoe milamina ny fandripahalemana any ambanivohitra dia mamokatra ireo olon'ireo ary tena hoe tsy misy antony tsy ahafahana miteny hoe ampy ny sakafo. Zao ve de lasa hoe tsy ampy sakafo ny gasy, nefa miaina amina tany malalaka be firy izy teo, 587,041 km² lehibe noho i Frantsa, nefa de tsy ampy sakafo.
tratran-kere ny any amin'ny faritra tsia mbola namafisin'le namana teto omaly kokoa resaka toetrandro sy ny namany mifanimbana ny tontolo iainana mifaningoningotra daholo zany rehetrarehetra zany fa raha resaka hoe velaran-tany azo ambolena de mbola midadasika tsara ny eto Madagasikara. Asa moa zay hoe nyresahana tany amin'ny forum fionambe sy ny sisa fa zay no zava-misy. Ny tantsaha eto Madagasikara manana ny maizy azy izy de hoe ampiana tosika amin'ny alalan'ny teknika, misy ny teknisiana sy ny namany dia afaka mamokatra tsara. Efa miporifonana zany tamin'ny alalan'ny vitrine de tsy avoloa tamin'ny fotoanandro nitondrany ny président Marc Ravalomanana izany tsy nahita an'izany. Ny vitrine teo raha tena mana misy tany mena be sotra zany fa azo atao tsara ny nampamokatra izany dia io na tsona hoe vitrine. Tsy haiko moa zao inona zao ny ao zao fa tamin'izany aloha de vitrine be de be ny zavatra zay nambolena sy naseho tao. Zay le izy zay petraka aloha ny fandriampahalemana. Dikan'izany raha mipetraka zany ny fandriampahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra dia tsy nainaina mihitsy ny atanyetia atanàn-dehibe amin'ny resaka sakafo. Zao le zao ny legioma tena efa niakatra 100% antanio ny remim-pianakaviana. Niakatra 100% ny vidiny, voatabia, tongolo, sakamalaho, sisany remim-pianakaviana mahay tsara an'izany fa hoe ahoana ary ty le vola hoentina miantsena tsy mihetsika fa ny eo ihany ny eo le vidin-javatra tsy miakatra ihany. Le zavatra nefa vokarina eto an-toerana fa tsy afa-manoatra le tantsaha satria zay vokatra eo ampelantanany eo no amidiny. Sa hoe nitady avintsika hoe ho afarana avy any ivelany ihany koa ny sakamalaho sy ny voatabia sy ny tongolo. Zay hoe nitadavintsika nefintsika manana an'izany ary tsara lavitra noho ny any ivelany. Raha ny tsiron-kanina tena hoe manana ny malagasy tsy ambaka ny any ivelany tompoko ny tsiron-kanina raha ny eto Madagasikara. Be de be mivazaha namana vazaha koa tsy voatery hoe fotsy hoditra ihany fa misy koa ny vazaha fa mainty hoditra zany hoe vahiny zany. Be de be ny tamany eto Madagasikara eto no ninona. Misy zavatra hafa aloha mety hoe mahatamana azy fa ny anisan'ny mahatamana azy de ny resaka sakafo sy ny tsiron'ny sakafo eto Madagasikara. Na hena io na legioma io na inona io. Ny any ivelany manaiky an'izany. Kitsika eto indray ohatrany hoe ahoana. Dia tsy afaka mamokatra araka ny tokolo izy ny tantsaha raha tsy mipetraka ny fandriampahalemana any amin'ry zareo zany any amin'ireny faritra ambanivohitra ireny. Misy tany aloha tany tokantrano izay mahavita taona ny vary izay hohanin'izy menakavy. Mahavita taona satria manana tambary zany zareo de zay vary miakatra eo mahavita taona sa firy taona hoe firy taona mahavita taona. Fa amin'izao fotoana zao amin'izao 2020 sy 2021 zao tsy mahavita taona intsony satria manjaka ny tsy fandriampahalemana dia lasa mihena ny rispon'le olona amboly. Hoe raha tsy hay hoe firy vala no volena hatramin'izay de lasa nahenana izy satria sao de mitranga ny tsy fandriampahalemana dia ilay vola kely eo ampelantanana dia mety hoe tsy araka satria lasa ry fantrana moa zany manaikitra ihany. De zay no zavatra misy. Tsy mahavita taona intsony ny varin'ny olona any ambanivohitra any fa tsy araka ny eritreretintsika aty andrenivohitra aty zany. De eo zany no mipetraka le fanontaniana manao hoe fa maninona ary ny tantsaha eto Madagasikara tsy mety manan-karena. Zay mpanao gazety no nisan'ny manontany an'izany satria zany ny zavatra hitanay rehefa mandehandeha. Tsy mety manan-karena ny tantsaha eto Madagasikara. Tsy mety manan-karena. Fa raha vao miteny zany tsika hoe tantsaha de mbi ao an-tsaina avy hatrany hoe olona mahantro zany. Olona maloto fitafiny zany. Nefa diso be mihitsy zay. Diso be araka ny tenentsika teo mety mahantro izy ara-pivelomana fa manan-karena izy amin'ny resaka toe-tsaina sy ny fihavanana sy ny fitiavan-tanindrazana. Fa ny tiantsika tenena zany hoe fa maninona tsy mety manan-karena ny tantsaha eto Madagasikara. Tsy mety manan-karena izy satria ny fomba ahafahany manan-karena sy ny fomba ahafahany mampiakatra ny vokatra eo ampelantanany no tsy ahafahany
manana ny arena izany fa raha ny tokony ho izy a ny any ambanivohitra ny tokony manan-karena lavitra noho ny aty tanàn-dehibe. Ny any ambanivohitra ohatra ny any États-Unis. Ny any États-Unis ny mpamboly sy mipiompy manan-karena ary miaina tsara mihitsy raha oharina amin'ny mpiasa birao e. So de tsy fantatsika zany. Manana fiara firy, manana omby firy, manana soavaly firy, manana velarantany ny tatsaha any Amerika. Zany ny zava-misy fa ny tsika mifanohitra an'izay. Fa tokony ohatra an'izany eto Madagasikara raha ohatra ka mipetraka ny fandriam-pahalemana zany. Io zany no lakle ahafahan'ny toe-karena malagasy miakatra sy mahazo aina. Fa io tsy vitan'ny rediredy fotsiny io, tsy vitan'ny vetsovetsompo fotsiny io, tsy vitan'ny nofinofo fotsiny io ka hoe ampanantenana an'izao anao an'izao, tsy vitan'izany io. Fa ny laklean'io lakleana vidim-piainana io zany anisany ankoatra ny resaka solika, laklean'io de ny fametrahana fandriam-pahalemana any ambanivohitra satria le raika amin'ny 8% amin'ny malagasy mipetraka any dia rehefa mipetraka izay dia afaka mamokatra tsara ilay tantsaha sy le mpamboly sy ny mpiompy zany. Ary Madagasikara dia mbola resaka hoe any amin'ny resaka agriculture no tena hoe fotony izany. Ary zao no tsara mamafisika ireo firenendehibe ireo ane de mbola metehatra ny fambolena sy fiompiana daholo e. Ohatra Ukraine izay mamokatra blé na ny varim-bazaha, anisan'ny mamokatra betsaka indrindra eto ambonin'ny tany. Fa nga zany blé zany tsy ambolena. Ambolena ane zany fa iza ny ambolena an'izany? Tsy ao a-Kiev renivohitra no ambolena an'izany fa any ambanivohitra. Zany hoe anaovan'ny politika manokana mihitsy zany ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny any Ukraine ahafahana mamboly blé. De rehefa niraikitra ny ady de kofina daholo zao tontolo zao de lasa miditra Turquie, miditra ny Nations Unies hoe atao mihitsy ahoana ny ahafahana mamoaka an'ireto blé avy ato Ukraine reto. Dia zay sy tiavan'ny Ukrainianina fotsiny hoe zay manana blé zay, misy firenen-kafa mamokatra blé na varim-bazaha ohatrany ohatra hoe Argentine. Misy manafatra varim-bazaha any Argentine zao firenena maro amin'ity krizy ity. Dikan'izay zany dia na ny firenendehibe ara de miankina amin'ny tontolo ambanivohitra tompoko. Fa ny azy moa zany ny fitaovana efa enjana be. Miankina amin'ny tontolo ambanivohitra, miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana na io États-Unis io, na io Russie io, Ukraine io, i France io, Grande-Bretagne io, iza koa ny firenena matanjaka, io i Chine sy Inde sy ny rehetrarehetra io, de miankina amin'ny tontolo ambanivohitra ny toe-kareny fa tsy resahana. Fa sasa moa mampiasa ny teknôlôjia à deux points ohatra ny Allemand ohatra mamboatra fiara sisa ino no hitan'ny be sy maro. Fa ny azo ny tontolo ambanivohitra omeny sehatra sy karakarainy manokana ary apetrany tsara ny fandriam-pahalemana any amin'ireny toerana fambolena sy fiompiana ireny. Ny tsika tsy zany fa variana amin'ny zavatra hafa ny eto Madagasikara. De dikan'izay zany de hoe tsy afaka mandroso mihitsy ny toe-karem-pirenena ninona tenentsika raha tsy voavalo ilay tsy fandriam-pahalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra. De eo amin'izay ary tsika no hiditra amin'izay hoe ahoana zany ty resaka fametrahana fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra ity raha ny eto Madagasikara. Resaka olona ve no tsy mampisy fandriam-pahalemana? Resaka rafitra ve no tsy mampisy fandriam-pahalemana? Resaka teti-bola ve no tsy mampisy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra izay faritra ambanivohitra mamokatra? Resaka foto-drafitr'asa ve no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra? Resaka communication ve no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra? Sa inona? Rehefa jerenao zany le izy de tonga de tsotra hoe tena resaka politika akapobeny mihitsy no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana raha ny any amin'ny faritra ambanivohitra no resahana. Satria maninona? Satria any amin'ny zavatra hafa no hitany be sy maro fa mahamaika ny rejima amin'izao fotoana izao. Ohatra
atsangana ny Colisée ao anaty rova. Inona zany? Inona atao inona zany? Nalefa aloha ny communication isan-karazany anaovana an'izao, anao hisarihana mpizahatany inona no voasarika amin'izany. Io ara mbola hoahoahoa be amina fikambanana maro be mandeha ndray manao projet tetikasa ny fitondrana. Asina teleferika atao Antananarivo sy ohatran'izany. Inona zany? Mandeha ndray alefa ny kanja manara-penitra sy ny sisa manara-penitra tsy manara-penitra tsy. De mijery ny olona. Inona koa zany? Mitondra inona zany? Mampiakatra ny toe-karem-pirenena ve zany sa mbola resaka hoe tontolon'ny fialam-boly ery? Tsisy ny teny mihitsy aho hoe tsy ilaina ny fanatanjahantena. Tsisy ny teny an'izany. Fa raha miresaka hoe fotodrafitrasa sy famonjena ny malagasy ahafahan'ny toe-karem-pirenena miakatra, dia Colisée ve mampiakatra toe-karem-pirenena? De mety misy miteny hoe mety mampiakatra fa mampiditra touriste. Firy zao ny touriste tonga tao mijery Colisée? Raha ho avy eo anie ny touriste anaty rova ny jereny sy ireo fasan'ireo sy ny fiangonana anaty rova. Zany mamaika azy. Satria zany no efa tena ela tao. Fa tsy ny Colisée vao natsangana vao omaly vao vina ny mamaika azy. Zany le izy. Ka io moa samy manana fomba fijeriny io. Fa inona no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana? Mitenentsika teo rafitra sa resaka vola sa fotodrafitrasa sa ino? De hoy isika hoe resaka le hoe atao lara-pahamehana ny fandriam-pahalemana, fametrahana fandriam-pahalemana. Resaka zany aloha. Fa raha ny zava-misy tany Akazobe tao hifanadiana de tsy lara-pahamehana zany ny fametrahana fandriam-pahalemana. Zay le izy. Ka le olona mahasamy manatsatokantsy etsy amin'ny 67 ny namana mpiserasera amin'ny enao manjera nisy nanatsatokantsy etsy amin'ny 67 dia dikan'izay zany ho an'le malagasy ze mahavanondoza aloha de tsy raharaha mihitsy hoe na hoe tsy atahorana mihitsy hoe misy fanjakana ne eto amin'ity Madagasikara ity. Tena hoe tena refesiny mihitsy, refesin'ny mpanao ratsy mihitsy ny rafitra misy eto Madagasikara. Fa maninona no refesana izy satria ianao zany rehefa mijery ianao de any amin'ny resaka fety, any amin'ny resaka rendrarendra, any amin'ny resaka mbola azo ampiandrasina, zay no mamaika. De ny teny efa ema hoe ajanony kely azafady ity resaka fandanindanimpony ity. Ajanony kely. Asa moa na misy mieno zany na tsisy mieno. Fa ny zavatra hita zany hoe rehefa zao ny eritreritry ny ze manao programme anazy de tsy maintsy atao ty, tsy maintsy atao ty, tsy maintsy atao ty, dia zay no zava-misy. De ahoana zany no fipetraka ty le hoe tsy fandriam-pahalemana ity? Tsotra io. Raha ohatra ka tena hoe ifantohana ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara, indrindra ny any ambanivohitra, dia vita io. Vita ny mametraka fandriam-pahalemana maharitra. Fa matoa zany mitranga ity fandoroana olona ka maka vaomaso ka kidnapping ka PDB ny fanapahana ny tendan'olona ka ny fandrobana ka ny resaka ny resaka fanolanana ka ny resaka alatra amin'ny endriny isan-karazany hatrany amin'ny voly eny an-tsaha misy mangalatra vanilla sy ohatran'izany misy zany matoa zany zavatra rehetrarehetra zany mitranga dia mipetraka ny tsy fahaizana mametraka ny tokony atao rehetra mba hampisy ny fandriam-pahalemana maharitra. De iza ny tompona andraikitra amin'izany? Ny tompona andraikitra amin'izany dia ny fitondrana izay misy. Zay le izy. Tsy mipanohatra no mametraka an'izany no hoe manana ny tetim-panorona sy ohatran'izany, tsia. Fa ny mpitondra no mametraka ny tetim-panorona isan-karazany mba isian'ny fandriam-pahalemana maharitra izany. De be ny tenentsika teo voly, resaka rafitra, resaka momba ny lalana, resaka momba ny fitaovam-pifandraisana sisa. Reo rehetra reo nefa antoko ny fisian'ny fandriam-pahalemana problema daholo.
problema daholo ireo amin'izao fotoana izao. Problema zay resahana rehetrarehetra problema, kanefa tsy tokony ho problema. Raha manao tetibola ianao zany zao dia tetibola moa zany iny ambony latabatra, fa tena arakarak'izay ve le tena tadiavina? Ary na mitobaka koa raha vola kanefa ny ianao kitakorobaka dia aza manantena vokatra koa ianao, aza manantena ianao. Ny rafitra ihany koa amin'ny resaka lafitany sy ny rehetrarehetra, io tsy mandeha ho azy fa andray daholo io dia misy zavatra tsy mety ao. Ny resaka lalana, aiza ve re olona ka lalana inona moa reny 5 moa iny le tao Tamatavy makao 10 pointy, menomenona daholo ny mpanao vakansa 10 pointy zany tsy lavitra, fa feno lavaka simba ny lala. Vao mainka moa zany fa ny kodaoda ny rehetrarehetra any. Resaka lalana, fampitehan'ny lalana dia miteraka tsy fandriam-pahalemana na tiatsika na tsy tiatsika, satria lasa banga me alina ny olon-dratsy. Ary zay no natonga ny président Marc Ravalomanana niezaka mafy tamin'ny fanamboaran-dalana, satria rehefa tsara ny lalana dia miena ny tsy fandriam-pahalemana. Fa tsy ohatran'ny tenen'ny sasany hoe ny lalana nga azo hoanina, tsy azo hoanina ny goudron fa mampinan-kanina tompoko. Zany ve dia tsy hay, zany ve dia tsy takatry ny atidohan'ny sasany hoe lalana ve ho ny azo hoanina? Tsy azo iza ny hinana goudron sy vatokely sy ciment, fa mampinan-kanina ny fisian'ny lalana tsara ary mampisy fandriam-pahalemana. Zay le izy, satria ny olon-dratsy rehefa tonga na lalana ilay toerana dia mitomo zany ny fifamezivezena, mitomo zany ny fifandraisana ao anatin'ilay izy, dia mipetraka ho azy ny fandriam-pahalemana ao anatin'izay. Resaka fampitaovana, io koa resaka fampitaovana dia propagande moa propagandy. Taditsika tsara reny tamin'ny propagande reny helikoptera folo hoe hividanana an'izao hoe fitaovam-piadiana sy ny sisa. Tsika aloha tsy mahafantatra zay hoe stratégie militaire any misy ihany koa ny tsy ambaratelo amin'ny resaka défense, ekeny zany tsy miditra lalina amin'izany tsika, fa zao fotsiny ilay fampitaovana aloha zay tokony hoe hita maso dia ahoana. Vao malo teto le namana avy any Betioka Atsimo iny hoe zay ozy izy nampanantenany helikoptera, aiza ny helikoptera? Le helikoptera tao misy any eninay hoe makatsy makary, fa izahay tsy mahita an'izany. Fa raha jerena zany aloha ny velaran-tanin'i Madagasikara dia ilaina ny helikoptera, fa anjaran'ny mpitondra no midemerda amin'izany. Helikoptera, drone, ny olona zao fa mampiasa satelita miaraka amin'ny informatika, ny aérodrome, na tsy dia hoe aéroport ngezabe ary aérodrome ahafahan'ny fiaramanidina kely mipetraka. Inona koa ny tena ilaitsika? Vedety rapide, ny velaran'ny ny faritra mason'i Madagasikara ka 1,140,000 km². Io zany taremarika tamin'ny 2021 efatralina sy ray hetsy sy ray tapitrisa kilometatra toradroa ny velaran'ny ranomasin'ny Madagasikara. Tsy hoe ny morontsiraka, tsy zay, fa ny velaran'ny ranomasina dia amina tapitrisany. Aiza ny fomba hiarovantsika an'izany? Ny fitaovana tsy arak'izany le izy. Dia tsy asa manantena ianao raha hoe isan'ny fandriam-pahalemana manoloana an'izany zava-misy zany. Resaka olombelona indray, resaka olombelona dia zao manana 10 alin-day isika eto Madagasikara, reny amin'ny 26 juin reny. Manamboninahitra maro isika, manamboninahitra lefitra, tsy hoe tonontononina fotsiny izy reny, fa olona nianatra reny, manana toeram-panofanana isika eto Madagasikara. Zany akademia militaire Antsirabe zany rehare mihitsy zany ny avy any ivelany ary mianatra ao. Ary isika malagasy aloha, ny 10 alin-da malagasy aloha no mahafantatra any Madagasikara, marina hoe misy 10 alin-da avy any ivelany zany amina resaka fiaraha-miasa moa reny eto Madagasikara, fa nga reny mahafantatra ny tena eto. Ny 10 alin-da malagasy no mahafantatra ny toe-tsain'ny gasy, ny 10 alin-da malagasy no mahafantatra ny taniny, ny mombamomba ny
kipitsopitsony rehetrarehetra any ambanivohitra rehetrarehetra any isika aloha ny tompony tanyntsika fa raha hoe miara-miasa amin'ny any velany de hoe fiara-miasa ihany zany de eo zany lay zay ny olombelona de eo ihany koa ny fampitaovana dia ahoana moa zany fa zao koa na mitobaka toy ny inona raha fitaovana rehefa tsy mandeha amin'ny fahalehany na hoe tsy araka ny tokony ho izy ny atao hoe lamina izay hitondrana azy zany dia tsy misy ny vokatra ao anatin'ilay izy. Ahoana moa ny hitondran'le foloalina zany fitaovana any amin'ny faritra lavitra nefa le lalana ratsy, ny helikoptera tsy hita hoe ahoana fa raha misy de vitsy no mandeha sy ohatran'izany zay le hoe mifamatotra daholo ilay izy ka ny tiany ho tenenina de zao manana foloalin-dahy i Madagasikara, manamboninahitra lefitra i Madagasikara, manana toeram-panofanana maro Madagasikara, misy amin'izy reny ihany koa no miofana any ivelany. Zavatra misy zany. De ozy ny mpitazana hoe fa ahoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana any ambanivohitra. De tsotra ny valile izy ho an'ny mpandinika. Ireo foloalin-dahy reo anie tsy afa manoatra. Zay ny fomba fahitan'ny olom-pirenena azy tsy afa manoatra izy. Nianatra izy. Ary tsy hoe salosalorana fotsiny kolo ilay galona zany. Nianatra izy any amin'ireny toeram-panomanana sekoly isan-karazany ireny. Misy zany nianatra tany Andafy. Nahazo borsa de sy ohatran'izany resaka fiara-miasa. Fa tsy afa manoatra izy satria le politika atao tapiny ato. Le politika atao tapiny ato afa mihitsy no fipetrany. Le manamboninahitra zany mety mamano eritretra hoe raha ny anarana tany amin'ny école de guerre sy ny sisa zao ny tokony atao, zao ny tokony atao, ahoana ny saritany Madagasikara, zao, ahoana ny fitsinjaran'ny eto Madagasikara, ny resaka densité sy ny sisa fatany daholo zany. Fa le politika ty ambony ety no miteny hoe raha vao mihetsika ireo beoririka ireo agro de ambeno zany no hoe tonga de hita misongadina ety ivelany zany. Ka io zany le ataontsika hoe politika mpanjakana io, oka aloha tsy adinontsika fa misy ny manamboninahitra fa ambonin'izay mbola misy rafitra ambonin'izay le tena pibaiko. Ny filoha faratapo amin'ny foloalin-dahy moa iza ny filoha faratapony fa tsy ny filoham-pirenena voalazany lalam-panorenana zany. Filoham-pirenena ny filoha faratapony foloalin-dahy zany hoe na mbola misy général firy eo, colonel firy eo, ino maramboninahitra lalam-panorenana miteny hoe ny filoham-pirenena no filoha faratapony foloalin-dahy zany manana ny maroboninahitra faratapony indrindra eto amin'ny firenena ilay grand croix première classe, ny deuxième classe no an'ny civil, zay faratapony no an'ny civil, ny deuxième classe amin'le grand croix, fa ny première classe zany de natokana ho an'ny filoham-pirenena zay mifandimby eo. Zay le izy. Dikan'izay zany ay de filoham-pirenena mbola misy ny primature de mbola misy ny ministre de zay vao ny ambaratonga isan-karazany. Ka hoy isika hoe zany rehetrarehetra zany dia politika ty ambony ety rehefa miteny ihany hoe zao de ny foloalin-dahy manatanteraka raha ohatra zao nisy an'ireny le sakoroka atao magro amin'ny beoririka reny de le olona teo zany sy ny zay mpitandro filaminana tonga teo no fanjevy teo de nisy famalina sy ohatran'izany fa reny mpitandro filaminana teo reny mpanatanteraka baiko fa misy lehibe an'izy de zay ka hoe baiko toy ny inona moa zany no mena de miteraka inona ilay baiko any mantsy le fanontaniana. De hoy zany sika hoe raha fandriam-pahalemana any ambanivohitra dia miankina amin'ny politika kapobeny, politika mpanjakana mihitsy io fa ny foloalin-dahy mpanatanteraka izy zay lehibe no baiko de ny ety zany mpanatanteraka. Zay no fipetraka le raharaha. Inona ihany koa ny resaka momba ny fitaovam-pifandraisana. Fitaovam-pifandraisana. Inona moa zany fitaovam-pifandraisana tena ampiasaina eto? Ny tena mahazatra aloha de telefona. Fa toerana firy eto Madagasikara tsy misy réseau. Eto Antananarivo ary ianao etsenanina kely etsy. Mila ifamaly amin'le olona miresaka aminao amin'ny telefona. Allô,
tsisy farany ohatra tsy mety zany re zao zany fa vao maika fa any ambanivohatra be kily any ambanivohatra be tioky any ambanivohatra manja raha misy zany ny atao hoe laklean'ny fametrahana fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia io resaka telefona sy resaka communication io no tokony ezahana mafy io satria manina miantso mpitandro ny filaminana ianao tsy tody any le antso vonjeo na tody fa mikasosoka de eo koa ny faratsin-dalana de taraiky be vao tonga ny mpitandro ny filaminana tsy miankina aminy ko zany fa tsy afaka manoatra izy noho ny la hoe politika akapobe no mahatonga an'izany fa tsika mantsy ohatra ny maika metsiny ihany ko hoe ny eo ny resaka fibakiona eo fa le politika akapobeny ametrahana an'lizy hoe izao ny tokony atao tsy petraka araka ny tokony izy de voka-javatra daholy no iainantsika ao anatin'le raharaha de le resaka hoe communication be de be zany ny toerana zay tsisy réseau eto Madagasikara raha resaka telefona isika dikan'izany maninona moa raha lalahana io sehatra mifandrarana amin'ny resaka telefona io be de be no manosika-hevitra an'izany alalao io misy opérateur eto aloha efa miasa de miasa am'izay toerana iasana izy miasa am'izay fahafahany miasa izy fa i Madagasikara midadasika be mbola be de be ny toerana tsy voatrandraka be de be no toerana tsy misy tsy tratran'ny telefona raha izay fotsiny no resahana ny efa misy ara dia mbola miteraka kimenimeny tsy kimenimeny ratsy be ny réseau de famaly ny samy ny mpiresaka ao anatin'ny telefona izany malagasy anefa de tena tia miresaka tena tia miserasera de raha ohatra zany tia metraka fandriam-pahalemana matra ianao de io zany mila alalana zany ianao zao fa sosokevitra be de be ane ny opérateur teanao an'io io resaka telefona io betsaka ohatra ny resaka jirama ihany io fandrara amin'ny resaka rano sy ny jiro ny jirama ny orinasa atao hoe manjaka tokana eto na atao hoe entre parenthèse zay fa ohatra ny efa misy ihany koa ny orinasa privé zany ao anatiny ao maromaro fa raha hoe jereny ivelany fotsiny aloha zany zay no raisitsika ohatra ka raha ny resaka fifandraisana dia problema tsy ahafahan'ny fandriam-pahalemana tena maritra mipetraka any ambanivohatra rehetrarehetra any ity resaka fifandraisana ity misy daly manafika de eo de miandro fotsiny le fokon'olona retsy le mpanafika mitondra basy mitondra lankilanky sy ny ohatran'izany le fokon'olona miandro fotsiny eo tsisy mpiaro satria ny mpitandro ny filaminana lavitra ilay misy azy lalana ratsy le toerana mitokamonina dia tsy afaka manao ininona fa de raha fotsy be verolona de miandry gadona fotsiny de tonga ny olon-dratsy de manao zay tiany ataony eo zay zany no fipetraky le toetra raha ka raha hoe resaka fifandraisana io tsika miteny ery hoe tena manaraka ny teknôlôjia hoe za hoe informatisena daholo tisy ty fifandraisana any amin'ny fiarovana amin'ny malagasy piray tandrazana aminao raha tsy vita zany mahatonga an'ireny any fanadiny reny zany mahatonga an'ireny etsy akazo be reny zany mahatonga ny asanjio lasa nkidinapinina any amin'ny faritra loatra sy ny namany reny satria manino misy resaka fitaovam-pifandraisana communication tsy mandeha araka ny tokony ho izy eo satria mitokamonina any lavitra be any ilay atsona hoe malagasy dia manjaka ny ratsy iantso vonjeo izy aiza ny atsony eo na manana telefona ary tsisy réseau de ahoana ka io zany io resaka hoe serasera-pifandraisana io amin'ny resaka ohatra hoe resaka telefona io zany zao tena hoe hevitra zany alalao io fa manaraka ny fitsipika kosa aloha manaraka ny fitsipika sy ny lalàna zay misy eto Madagasikara fa zavatra hita mbola betsaka ny toerana izay tsy tratra ny fitaovam-pifandraisana ka mahatonga ny ratsy anjaka any amin'ireny toerana ireny zavatra anankiray ihany koa zay fa raha ohatra kosa hoe ho an'ny folo alin-da zany tsy tokony atao hoe miafiafy amin'io resaka io
ny folo alin-da marina hoe ny folo alin-da manana fitaovam-pifandraisana manokana ho azy. Ohatra fotsiny zao hoe takio aliki zany no zavatra toerana fanakaiky zany. Fa ny resaka ohatra hoe telefônina satelita ohatra, afaka ampiasaina tsara ny telefônina satelita reny, ohatran'ireny mba mikarokaroka zany amin'ny reny hoe vaovao amin'ny resaka telefônina reny zany, telefônina satelita, ohatran'ireny hoe iridium, tsy haiko hoe firy zao manana an'izany, fa telefônina satelita zany iridium zany ohatra fotsiny zany dia mila manana an'izany ny ampitandro ny filamina, indrindra le any akodaoda be any. Fa raha hoe amin'ny toerana misy réseau aloha le telefônina mahazatra de afaka ifandraisana ihany. Fa raha vao any anaty ekatany de efa any, nefa ny olon-dratsy any izy ny tena manao ny asa ratsiny. Maninona zany no tsy atao? Maninona zany no tsy ampiarina eto amin'ny firenena zay hoe raha tena ato amin'ity resaka fitaovam-pifandraisany tiany mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana anjaka dia tokony hojerena akaiky ny momba an'izay. Zay le fanontanianako avy an'izay. Sa misy mahita tombontsoa mivantana na ankolaka amin'ny fisian'ny toerana mitokamonina, sa misy manana tombontsoa mivantana na ankolaka any ambadibadika any amin'ny tsy fahavitan'ny lalana sy amin'ny fahampitehan'ny lalana ery setsi ka mahatonga an'ireny hojerem-potsiny ho toy ny tany na lavona. Zay le fanontaniana zay. Karaha zay indray aloha le izy de efa zavatra hafa mihitsy zany efa zavatra hafa mihitsy zany. Fa ianao zany mijery fotsiny hoe fampandrosoana tena izy no tadiavina, tsy tafavoaka i Madagasikara raha tsy miakatra ny famokarana manondra ny entana makany velany, tsy afaka miakatra ny famokarana raha tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana any ambanivohitra, zay ny 20% amin'ny malagasy de mipetraka any araka ny atotanisa. Ka raha tsy ireo 20% ireo zany no miaina tsara ao anatin'ny fandriam-pahalemana, tsy misy fiainana metsara zany eto amin'ity Madagasikara ity. Zay zany ny zavatra tiantsika nazavaina tamin'ity fotoana ity zany momba an'izay le resaka hoe tsy fandriam-pahalemana zay. Tsika mantsy variana ohatran'ny hoe resaka teoria be fotsiny. Zao ny lanjam-boly ahoana ny vidin'ny solika any tsena iraisam-pirenena nga misy mandaha an'izany. Io resaka vidin-tsolika io mahatonga ny vidim-piainana tena sarotra fa ny zavatra atao anatiny le fandriam-pahalemana anatiny zany io resahantsika io tsika tsy miresaka mihitsy hoe firenena avy velany ka nde de anafika atsika eto, zany aloha tsy any mihitsy le resaka. Ny tsika raha vedety rapide firy fotsiny aza miresaka an'izany mihitsy aloha. Fa raha ohatra kosa hoe sécurité ato anatiny, zany hoe Madagasikara iray manontolo, ny antanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra dia andraikitsika zay. Tsika sarotiny ery fiandrianam-pirenena ka raha fiandrianam-pirenena ara de ianao ny tompona andraikitra voalohany amin'ny firenenao. Marina hoe misy ny fiara-miasa amin'ny frantsay, misy ny fiara-miasa amin'ny inona zao voaingana zao reny tamin'ity taona ity hoe misy fiara-miasa amin'ny rosianina, misy ny fiara-miasa amin'ny amerikanina, fampianarana teny anglisy any anivon'ny tafika so ohatr'izany. Tsara zany, nga misy mandaha zany. Fa ny tompony aloha, isika ny tompony, isika malagasy ny tompony, isika manana ny folo alin-dahatsika, manana miaramila, manana gendarme, manana polisy, ireo aloha zany misy eo. De atsika ireo teratany malagasy ireo dia miaro an'ilay antsoina hoe Madagasikara. Fa raha ny fampiasana an'izany no voapidi-pidirana resaka politika de lasa miditra any sy hoe ohatran'izao de lasa ampiasaina amina zavatra hoe any amin'ny resaka politika, amin'ny politika zany raha ny tena marina, an'ny mpanao politika zay, an'ny mpanao politika zany. Fa raha amin'ny resaka hoe tena hoe fametrahana fandriam-pahalemana dia an'ny folo alin-da zay. Fa zao le politika ato ambony ato zay le rafitra zay le politika ato ambony ato dia lasa
misy manafangaro ilay izy. Raha raisitsika zany zao ohatra hoe ny efa nytenentsika tao hoe ny filoham-pirenena amina firenena anankiray dia manana ny tokony izy, fa izy koa filoha faratapin'ny folo alin-da. Tsy tokony fangaro reo, marina hoe titre hoentiny le izy araka ny lalam-pandrenana. Ohatra ny any Frantsa zany zao de ohatr'izay, tsika moa ohatra amin'ny manatahaka any Frantsa ao amin'ny resaka rafitra isan-karazany na hatramina lalam-pandrenana ninona de ohatr'izay. Rehefa tonga ny 14 juillet de Emmanuel Macron no misafiny anditafika. Zay hitantsika zany isan-taona satria zay no napetraky ny lalam-pandrenana, izy ny filoha faratapony zany eo amin'ny resaka tafika sy ny folo alin-da. Tsisy midiscuter an'izany. Fa i Macron koa manana ny atoko politikany izy atsy ambadika atsy, zavatra hafa mihitsy zay. Fa ainy zany ny manaja tsara an'izay fipetraky ny andraikiny zay. Fa raha vohatra hoe aty amin'le lokoloko politika aty no atsofoka na fangarongarona aty amin'ny resaka hoe fitandrona filaminana sy amity de tsy mety le izy. Tsy mety. Tsy mety le izy. Ao anatina firenena ny andraikitry ny folo alin-da de tokony mazava tsara avoana ary tsy tokony hitsapatsapahana. Zay koa mantsy ny tena problema eto Madagasikara eto. Miseho mahay daholy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io. Amin'ny lafiny rehetrarehetra io de zavatra tsy tokony hitsapana. Resaka asana mpitandro filaminana ary hidiran'ny sasany. Nefa le mpitandro filaminana ne izy nianatra, araka ny tenenina teo, nianatra izy. Fa ny azy de hoe fanatanterahana baiko. Zay ny azy zay. Fa maika amin'ny hoe amin'ny médecine sy ny sisa. Fa raha ohatra ianao zany amin'ny médecine de jereo tsara aloha ary atapiny ery hoe inona no mahatonga an'io, avaiza daholo no hoe mahatonga an'izao rehetrarehetra ao ka hahatonga ny tsy fisian'ny fandriampahalemana etsy sy eroa. Zay anie le tena fipetraky le raharaha. Fa ty le fangarongarona andraikitry tsaingohana daholo, zavatra tsy hainao de tsaingohanao. Ohatran'izany zao, ohatra ny anay zany zao amin'ny resaka hoe asa fanaovan-gazety dia lasa ohatran'ny mpanao gazety zany daholo. Lasa ohatran'ny mpanao gazety zany daholo ty olona rehetrarehetra tsy fantatra rehetrarehetra ty. Lasa manome vaovao daholo. De mivaralila amin'izay ary le vaovao omeny sasany. Tsy mpanao gazety izy amin'io nefa le mpanao gazety raha hoe ianao zany mitondra titre hoe mpanao gazety de nianatra momba an'izay aloha dia matianina ianao zany amin'le asanao. Fa ny antsika eto Madagasikara vao mahaihay kely, tsy nianatra va mba mahenoheno kely de lasa hoe mpanao gazety daholo. De ohatr'izay ihany koa ny amin'ny resaka hoe fitandrona filaminana ohatra tokony atao an'izao, tokony atao an'izao io, tokony atao an'izao io, andraikitra ny mpitandro filaminana tsofotsofohan'izao. De ozy ny mpitandro filaminana ao ianao zany ko. De ohatr'izany koa amin'ny resaka tontolo-pivavahana. Mialatsiny raha miteny an'izany satria zava-misy zany. Lasa ohatran'ny pastera daholo ty olona tsy fantatra rehetrarehetra ty. Latsahan'ny fanahy de zao de ohatr'izany nefa zany ny resaka fivavaha zany, resaka teolozia namana zany raha tena andalana zany misy fianarana zany fa tsy taitaitra fotsiny hoe za ohatran'izao de miteny tsy fantatra de ohatry. Tontolon'ny fitsaboana. Tontolon'ny fitsaboana. Lasa ohatran'ny dokotera daholo ty olona rehetrarehetra ty. Ataovy zao, hoany zao, hoany zao, ataovy zao. Fa inona ny dokotera izay nianatra nandritra ny 4 taona teny amin'ny médecine, nandany fotoana nandalina an'io de tsy asitsika asany ve zany zay. Fa de zay mahay hainy mihenoheno ato de tonga de mampiatra. Zay ny tena problema eto Madagasikara. Ianao tsy matianina amin'le asa dia idiranao ilay zavatra. Ka iverenantsika ny eto amin'ny resaka hoe tsy fandriampahalemana. Ndao ary ho jerentsika ny any etapiny any ary. Araka ny tenentsika teo hoe ny filoham-pirenena zany dia filoha faratapin'ny folo alin-da izy. Ato zay le kasikety anankiray hoentin'izay. Filoham-pirenena ihany koa de nanana ny atoko izay mipoirana izy. Ato zay. Reo zany tokony mazava tsara zay. Raha hoe
ny hoe ny lalana diavin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao a de manana ny spesialiteany izy ohatry hoe mpandraraha izy artiste izy ohatran'izany zay no nahafantarantsika azy fa raha miresaka hoe sécurité zany zany ataon'ny resaka hoe folo alin-da tsy amin'izany izy fa raha niraisitsika indray ohatra hoe ny président Didier Ratsiraka ohatra amiral izy tsy atory vanjodina amin'izany resaka hoe fandriam-pahalemana zany izy sy ny tontolon'ny folo alin-da ainy zany raha raisitsika indray ohatra ny professeur président Zafy Albert any amin'ny resaka fitsaboana no tena hoe nahafantarana azy zany sy ny hoe ny fianarana nataony fa izy koa enjana be amin'ny resaka politika dia zay no nahafantarana azy aty amin'ny resaka fandriam-pahalemana tsy nandalina momba an'izany izy raisitsika indray ny président Marc Ravalomanana ary tena nahafantarantsika azy tsy atory voanjodina amin'izany resaka fandrarana zany izy zay ny tena nahafantarantsika azy fa zanaka tatsa ihany koa izy tsy atory vanjodina amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa izy tsy atory vanjodina izy amin'ny relation internationale amin'ny fifandraisana amin'ny mpamatsy vola kapokako izy zany le izy aty amin'ny resaka sécurité zany hoe fampandrina fahalemana atia amin'ny folo alin-da zany izay président Hery Rajaonarimampianina izany tsy nafantatra zany tamin'ny tontolon'ny fampianarana amin'ny resaka fandrarana sy ohatran'izany enjana be izy amin'izany lafa zany nanana ny nampiavaka azy be dia be mpianany ohatra tsy hanonona école raha ny eto ny renivohitra aty amin'ny resaka fampandrina fahalemana indray folo alin-da zavatra hafa zay fa zao tsy midika zany hoe tsy teo amin'le sehatra ohatra ny président Didier Ratsiraka de hoe tsy hay an'izany fa izay no ilana amin'ny mpanolotsaina hoe ohatra zao conseil militaire zany mpanolotsaina hoe ohatra zao no fipetraka le izy ohatra zao sy ohatra zao zany no tokony atao zao no mahasoa zao no tsy mahasoa zay le izy tsisy olombelona hoe anankiray zany ka hoe ho voafehany daholo ny sehatra rehetrarehetra tsisy an'izany Andriamanitra ihany no mahafehy an'izany rehetrarehetra zany fa ny olombelona tsirairay de samy manana ny spesialiteany fa rehefa tsy voafehanao le izy rehefa tsy de anananao fahalalana izay no ilana ny mpanolotsaina manodidina anao zany sy ny teknisianina misy izy hoe manolotsaina fa tsy teknisianina fa misy ny teknisianina fa ny olana de zao raha ny eto Madagasikara mety misy matikena maso ao tsy samy teny hoe zao tsy mampety an'ity fireneny ity fa le aka sao de mipitika eto amin'ny toerana eto raha vao miteniteny en'izao ko sao de ohatran'izao ko za tonga de inona andray no alehako raha ohatra hoe miala eto satria raha miteny en'izao sao de tsy mahafaly ny lehibe zany raha vao miteny en'izao de tsy mahafaly ny lehibe zany de sao de zay le tsy mety zay ary zay no mahatonga an'io tsy fetezana eto amin'ny firenena malagasy io zany eny zavatra iainana isan'andro san'andro hoe fatatsika zany fa zay le hoe aza mini zany tsy miteny ny marina aza matahotra miteny ny tsy mety ary aza matahotra ny miteny ny fahamarinana sy ny lalana tokony ale ohatra efa miteny daholo zany zao ny akamaroan'ny olona na ny vahiny na ny eto toerana hoe raha zao zavatra iainana amin'izao fotoana zao le iainana amin'izao fotoana zao firintsika androany 6 aogositra 2022 roamroapolo sy roa arivo tsy misy afa-tsy ny fampiresahana fa efa tonga de efa tapina ny domy tsy misy afa-tsy ny fampiresahana fa tapina ny domy samy miteny daholy tsy misy anavahany io force vive de la nation zay no filazan'ny paiteny frantsay azy de mba ho inona pour l'intérêt commun du pays et pour le patriotisme tompontsoa amin'ny be somary ny dikan'izany raha resaka hoe Madagasikara zany no tokony hoe irosoana zany fa ho an'ny ataona anaty hoe raha vao miteniteny an'izany de zao ka sao de zao mipitika eto ny seza ka le seza ny problema personnel ny an'ny sasany fa tsy le vahaolana ho an'ny firenena malagasy no masaka ho andohany ka zay zany no entitsika andravonana zay rehetrarehetra zay hoe
aza mana tena hoe toe-karem-pirenena eto Madagasikara zany sy hoe vokatra hiakatra zany ny quantité ka hoe anondrana any ivelany raha tsy mipetraka ny fandriam-pahalemana indrindra any ambanivohitra izay ipetrahan'ny 20 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara fa lasa nofonofo fotsiny ilay resaka atao eto amin'ity firenena ity de anjarantsika tsirairay zany anjarantsika olo-pirenena no misaintsaina tsara hoe ahoana sy ahoana tokoa moa zany ny fandeha zany raharaha zany fa ny tsy fandriam-pahalemana dia miteraka zavatoza eto amin'ny firenena fa rehefa mipetraka ny fandriam-pahalemana dia miatsara ho azy ny fari-piainan'ny gasy tsy mila mandinika zavatra hoe milasa lavitra be ny sainy any Ukraine any Chine zao hoe fa zavatra azo tanterahana tsara zany fa le izy rehefa atao de vita fa rehefa tsy atao de ny eo ihany eo miaraba namana faniry tonga eto amin'ny fandarana anao indray ary sehatra satria fa nisy zavatra maromaro ihany koa no maninao ndahoary eny ary misotranao Rina de sady mamaly kely an'ity vaovao ty satria misy vaovao mitotana manko de ho resahantsika ireo avy eo de aza mbola miantso aloha zany satria misy zavatra tsy maintsy mbola lamina kely miaraba Rina de misaotrana ihany koa tantana fandarina vao maraina Rina koa le teneniko antsika hoe amin'ny enina sasanga Rina de fa atao tanàna manomanato de mahafinaritra satria le fitiavana le fahavononana itafa sy izara ny vaovao ary ampafantatra antsika vahoaka malagasy manerina zao tontolo zao dia ambony be mihitsiny ao anatin'izay tena hoe fitanetana ny fosiny saina ho an'ny tandrazana anjara biriky zany izao zavatra ataonay zao ho an'ny tandrazana ny teknisianina atsika tena isaorana miasa maro be ao ambadika ao ry zalahy de arabaina vorolanina ny ekipa ao satria ny ohatrany ty fandaran'ity ny hitatsika fa ao ambadika ty fandaran'ity misy ekipa maro be miasa zay manaparitaka ny fandarantsika manerina ny faritra zany eto Madagasikara ianareo any ampitan-dranomasina any de hanaovana ny koko ihany koa maro be ianareo mifanoratra aminay ny amin'ny zava-misy iainantsika rehetrarehetra any misy lafin-javatra maro ty tsika ho resana fa mbola mandamina azy tsika ho Riny fa misy resaka tany manahirana ery amin'ny commune Faharetany ery tsy lavitra moa zany fa Tsimorano zany dia mbola mandamina azy tsika io satria fanlanina amina orinasa angezangeza izy io 100 hektara eny mbo manambola iny koa misy ady tany tena manahirana be de mbola iza moa zany fa ry borisatroka ihany mialatsiny fa zay ny fomba fitenenana azy mba azony rehetra azy zay manana vola sy ny fahefana eto an-tanàna no manao an'izany rehetrarehetra izany maro be mihitsy izy ao ny fitarainana zay tonga ato anatin'ny boaty ny email atsika moa zany sy ny page de reny rehetrarehetra eny tsy maintsy mbola anaovana recoupement reny de walalinna tsara de hoentina eto anatrehan'ny fandarantsika zany fa rehefa resaka full point Rina teo tamin'ny sabotsy teo raha tokony izy raha ny vaovao azy tsika efa tany amin'ny zomatany vaovao zay voaraitsika dia ny kiasa zany ny abseho ny tsy fahafaliny ny amin'ny tsy fikarakarany fanjakana ny lalana mihazo amin'ny lalam-pirenena fahadimy reo mpandrara zay manao ny asa fandrarana aty full point ny full point manko zany de ataotsika hoe 450 kilometatra na 70 kilometatra miala ny Tomasina ary iny no zolotra makany amin'ny lalam-pirenena fahadimy ny atao hoe lalam-pirenena fahadimy miainga avy aty Tomasina mihazo amin'ny full point iny Fenirivesta Soaneranivongo Mananara Maroantsetra mamarana azy mbola lavitra be ny fanazavantsika am'zany rehefa misy fotoana dia anisan'ireo sokajina zany ho lalana ratsy fa efa nisy ny filazana hoe amboary ny full point de efa nisy ny fikitikitiana kely samihafa fa tena ratsy be ny lalana any full point am'izao fotoana zao sady mangataka namana teknisiana de efa nle sary full point any raha possible faly zay afatsika zany mitondra an'izay hoe adevitra zay ka par rapport am'izay dia ny kiasa zany ny haneo ny hevony amin'ny alahelony izy ireo
ny am'ty lalan'ny ratsy any folo point ity zany reo mpandrara samihafa fa noho ny adihevitra noho ny tsindry samihafa nandeha tany ambadika tany noho ny zavatra tsy milama noho ny fatatsika tsara le endrik'ilay pression samihafa dia fatapatatra zany fa hoe natsahatra zany izay fikasana hanao an'izay fanio-kevitra izay nokasain'izy ireo apetratsika ao anatin'le baraignim-panontaniana ny adevitra ny amin'ny fomba nanatsaharana izany kanefa ny fimenomenomana sy ny fitarainana zany zay voaray ary fatatsika tamina loharam-baovao samihafa de tena misy tokoa satria dia izao ny aratsy ny lalana tena izao no aratsy ny lalana ary amina kilometatra maro io vao tamin'ny alarobia no nisy olona zay nandeha tamin'ny folo point miainga amin'ny roa ora tolakandro rino ary tamin'ny 10 ora sy sasany na tamin'ny 9 ora vao tafiditra tao folo point zany hoe lalana le nalaina adiny ray sy fefana zay taloha nanao an'io folo point io adiny ray sy fefana mety hoe mahataray kely azy de tamin'le hoe pont flottant taloha de mbola nisy ny tetezana mitsingevana zany talohany taona 2022 nisy an'izay de iny zany somaritry ny miandry kely de iny mitsingevana iny fa rehefa namboary ny président Marc Ravalomanina ny tetezana dia aingana kokoa ny fisosana zany rehefa mandalo ny volohina rehefa andeha hoany amin'iny lalam-pirenena fahadimy iny ianao fa izao zany izy alaina adiny 3 sasany na adiny 4 raha ohatra zany misy olona zany aontsika andalana zany hoe ahidana andalana de mbola misy le fikenkinona samihafa raha misy entana izy eo ambony eo raha ohatra koa misy entana izy any amin'ny malilany de mandano minitra vitsivitsy iny fa raha ohatra koa ka misy olona zany alaina amin'ny lalana dia mandano minitra vitsivitsy iny de zay mety mahatonga le hoe adiny 4 vao tonga ny folo point fa ho an'ireo mpiasa sy ireo zany indrindra ireo vacancier satria ao anatin'ny fotoana ny fahalantsasatra zao zay miazo an'iny lalam-pirenena fahadimy iny ary folo point tsara manamarika antsika fa namboarina ho amin'ny endrika fitsangatsanganana mihitsy ny ranomaso ny folo point ary reo hotely rehetra sy reo fandraisam-bahiny sy fisakafoanana sy reo stand natao hivarotana an'ireo vokatry ny vahoaka zany any amin'ny faritra Atsinanana sy Alanjorofo iny satria efa manomboka mahazo ana Alanjorofo rehefa afaka kely ny folo point eo satria misy zany ny manasaraka ny Atsinanana sy Alanjorofo dia misy mivarotra le vokatry ny tany zany amin'ny alalan'le asa tanana de efa misy stand maro samihafa eo natokana ho amin'izany de raha ohatra koa ka mandeha lakana zany ava mananara marantsehatra de misy ihany koa zany ao la fiantsonana zay ahafana mametraka zany andreo lakana zany na hoe samikely zany zay avy any amin'ny rehefatsy misy avany an-talara miantsona ao folo point zany itsika tenena zany de hoe fivezivezena mihitsy folo point fa sahirana ny olona am'izao fotoana zao de lasa akoatrin'le hoe miala ave ty Antananarivo any Toamasina adiny 10 eo na adiny 12 ratsy ny lalana efa misy kely ihany de kapena de namboarina ty Brickaville mahazo any Toamasina fa ty alolohan'izay etsika de manaroatra mitondra ny teny fampinoinana ho an'ireo namoniainy manodidina ny 10 efa nresantsika ihany zay rina ny tany Beforona zany eo Beforona moa zany manasasaka ny lalana Antananarivo Toamasina tatia Marivolavo lolo kely nizay nahazo amin'ny Beforona reo Pino avy any amin'ny fiangonana FLM zay tradoza zany nandritra an'izay hoe fiazona any Toamasina zay de mitondra ny teny fampinonana am'ireo fianakaviana zay tradoza isika ary ho an'ny fiangonana Luterana mbola iresantsika rehefa avy satria ny tanora Luterana am'izao fotoana zao any Mahajanga fa iverenako le adevitra andresantsika teo zany hoe raha avy aty Toamasina non Antananarivo ndeha ho an'ny Toamasina de eo le fahalaviran'ny lalana sy le faharatsy ny lalana ny olana kely ho an'ireo olona tsy zatra n'le toetany ao Toamasina zao ny zavatra mitranga manko rehefa ririnina ny andro de Toamasina somary manorana tsy de tena hoe mangatsika fa somary manorana de misy ny akabetsahan'ny olona zany tsy zatra n'le climat any Toamasina de rehefa tsy zatra n'le climat any Toamasina satria hitsangatsangana no alehan'ny Toamasina de tonga ny oranandro de mbola tsy zatra an'izay de trinkivikivy ny sasany avoka Toamasina malena zany izy any faritra varitry nosy fa ny Toamasina zany oranandro de rehefa milatsaka oranandro io zany de tsy zaka ny olona izy amin'ny akabeany de misy miezaka ihany andao ikisaka makamy folo point
de raha tonga ao folopointy zany de afaka mbola mandehandeha lavidavitra maka mahambo, fa raha tonga ao mahambo koa de afaka mbola manitra lavidavitra maka ny Fenerive-Est. Tsara daholo zany tanàna resako amintsika zany a, mahafinaritra zany. Fa ny problema zany de hoe lasa hitsoan'lay mpanao vakansa, le mpiala sasatra, lay faritra Tsinananosy, vokatra le lalan'ny ratsy Antananarivo Toamasina. Fa lasa hitsoan'ny mpanao vakansa ihany koa folopointy satria ratsy de ratsy ny lalana. De raha ohatra izy zany miala avy aty Antananarivo mihitsy hitondra fiarakodia madinika dia sahirana, potika, hiazo amin'izany lalan'ny folopointy zany. De eo ny problema an'le mpandraraha hoe tokony ho jeren'ny fanjakana le fanamboaran-dalana satria amin'ny fotoana ilaina n'le fialan-tsasatra mihitsy zao ary tokony hampiditra le vola satria zay nge le resaka tsy resaka hoe flux économique fa zay le resaka tontolo ny lay endriky ny fandrarana amin'ny akapobe mihitsy. Misy vola miodina ato anatiny de iny mamelona an'le toekarena iny, de tsy vita n'le hoe vola en arrière ihany fa misy devise miodina eo zany. Donc mpizahatany ihany koa zany avy any ivelany saritana amin'izay satria misy zavatra marobe azo atao amin'ny alalan'ny fizahatany ao folopointy. Tsy niatsara niny sisin-dranomasina iny rery ihany sy ny fomba fandraisana sy ny rivotra, fa misy zavatra azo tsidihana ao de fantatsika amin'izany le resaka manda. Raha ohatra somary andeha lavidavitra kely tsika de misy any Ilopirina koa azo tsidihana makaty Toamasina zany. Marobe zany zavatra azo atao, ary raha ohatra ka mbola andeha lavitra kelikely koa tsika de afaka mbola miampita any Sainte-Marie zany. Fa le problema zay le lalana mihitsy ny ratsy rina. Fanakaiza ny vola tokony hanaovana azy? Ya, iny ndray moa adevitra mbola ho resantsika satria tsy hita daholo ny saosy. Satria zay le izy SMPL ao le fanjakana samy mameno paosiny de lasa. Fa revenons nos moutons. Rehefa miadevitra tsika zany amin'le situation de mba te hiteny le mpandrarahany amin'izao fotoana zao hoe simba le fiarikarenay ao anatin'ny zavatra tena hitadiavanay hikaroanay lalam-bola ho anay mihitsy no tsy tafanga le baolina satria fotoana fialan-tsasatra de lasa miazakazaka makany mahajanga lay mpanao vakansa zany. Atsirabe moa zany tsy de fandehanana firy, misy makany Atsirabe fa somary mangatsika izy ririnina ny andro, fa misy makany ihany ny zanatany zany. Bon, ny makany Epefy sy makany amin'ny faritra iny mitovitovy climat kely ihany. Fa aty Mahajanga zany no miazakazaka zany ny mpizahatany. Feno olona any zao. De ho an'ny manakatao kokoa de mandeha somary makany Nosy Belleville. Nene. Fa izay zavatra resahantsika zay ny amin'ny hoe tsy lina amin'le resaka fizahatany, tsy lina amin'le resaka fialan-tsasatra ny olona noho le ratsy ny lalana, de lasa bloqué le vola miditra amin'le tontolo ny fandrarana. De misy fandrarana marobe zany amin'izay fotoana zay lasa tsy miodina ny hôtely, ny restaurant, ny labotika isan-karazany ary ireo fiarikarena madinika amin'ny alalan'ny hoe mpanao volo, amin'ny alalan'ireo epibar, amin'ny alalan'ny karaoke samihafa, amin'ny alalan'ireo cyber, amin'ny alalan'ireo poissonnerie samihafa any an-toerana any. De izay lafin-javatra iny fa tokony ampisehoan'izy ireo, hiresahan'izy ireo ny zavatra zay marary an'izy ireo kanefa zay manahirana le fomba fanehoan-kevitra rina satria misy mametraka ihany amin'le hoe andraso aloha. De eo daholo le endriky le fatahorana sy le fanehoan-kevitra amin'izao fotoana zao satria be loatra le trindro samihafa any ambadika any ka manahirana ny fomba fanehoan-kevitra sy resana amin'izany. Fa resahantsika zay fa misy asa fandrarana siba sy potika ao ambadiko zao fara tsy ndalana zao. Zay ny amin'iny ny vaovao samihafa zay ho resahantsika aloha zany satria mahazo vaovao tsika ny Filomary Karavalomanina amin'izao fotoana zao mbola any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny any Antsiranana zany. Kanefa na izany tsy zany zava-misy antany namana teknisiany tsika raha ohatra hoe hitan'le misy sary zay ilaitsika eo raha ohatra ka hitan'ny faly le izy de averintsika eto zany le sary zay satria le izy zany tena marina. Izy io misy fanasana ary rehefa misy fanasana maro samihafa dia adidin'ny olona rehetra asaina no mamaly an'izany fanasana zany.
ka nisan'ireo olona zay nahazo fanasana zany tany amin'ny faritra avaratry nosy any Antsiranana Filomarka Ravalomanana zay fantatsika tsara fa nisy fiaonany Dorcas any Antsiranana. Fa miresaka Dorcas de FJKM zay mihitsy saiko teneniko makony. Ka hitatsika mifandraisany ben'ny tanàna zany ao Antsiranana voalohany ny Filomarka Ravalomanana. De nisy zay fiaonan'izay. Fa nandritra zay fiaonan'izay zany de betsaka amin'ny fanontaniana mipetraka tonga amin'le tompon'andraikitra ny toerana. Efa inona ny ataony aty? Fa ahoana nareo nanasa azy? Mandritry ny firy andro izy ny aty. De aiza sy aiza mifandaharam-potoanany. Fa inona ny mampikiropaka? De zay le izy. De hatramin'ny mpiasan'ny sekrenina zay tsisy ny raharahana andritry ny herintaona zay. Mahery. Ary nandohalika misy nangataka nanao téléthon. De ohatry ny coïncidence ve fifandrifinjavatra ve? Fa hoe ho jeren'ny fanjakana manokana nareo fa calme, aza mikiropaka. Aloha ajanona kely. De passage ny Filomarka Ravalomanana tany Antsiranana misy an'izany. De tampoka teo rina. De nisy nahavita nanao magie efa navoakantsika teto nge le fitaraina n'le ramatoa vady mipiasa ny sekreniny. Hoe maty zahay. Zahay manefa ekolazy. Zahay io mamondro trano. Manofa trano dikan'izany. Zahay io tamin'ny fety mba mila olona mba mividy zavatra ho an'ny zanakanay nefa zay tsy afaka mividy zavatra zay. Ska 26 juin resantsika amin'izany. Tsy afaka manano bazary, tsy afaka mandeha labotika. Mba mifety karaha olo jiaby. Satria ny antony tsy manam-bola tsisy vola raisina mipiasa ny sekrenina amin'ny karama zay raisina isam-bolana. Fanjava zany. Fa tampoka teo amin'ny fandalovan'ny président Marc Ravalomanana nisy ary isaorantsika misy mijery satria reto ara moa nanao téléthon mihitsy be da be nge efa impiry ny fitokonana nataony mipiasa ny sekrenina jerevo manokana zay. De nandalo ny ministry ny varotra, de nandalo zao tompon'andraikitra samy hafa izao ary ny tompon'andraiky mpanjakana zay any toerana de malala tsara ny fisian'izao zavatra zao ary nisy aza. Hetsika lehibe karazana mini congrès mihitsy nataony le antoko miaraka amin'ny fitondram-panjakana tany Antsiranana tany. Fa mbola nangingina tsy nahavaha olona mipiasa ny sekrenina. Tonga hatramin'ny fanio-kevitra zay nanaovan'ilay ramatoa vady nampiasa vidéo. Nataony mipiasa téléthon ihany koa farany teo. Nandaolen'izy ireo hoe zahay ty mijaly. Fa mba misy feo mieritreritra antsika hoe malagasy zay, saina mieritreritra malagasy zay mba hampiove. De nisy moa zany ampahan'olona nandalo de nanome. Fa amin'ny fandalovan'ny président Marc Ravalomanana asa zay amboro any ambadika any matahotra. Asa zay olona tena miasa saina any ambadika any. Tampoka teo totona vary mahazoko ny raika isanisany mipiasa ny sekrenina. Zany hoe ny président Marc Ravalomanana zany positif alena andehanany any. Ho an'ny mpiasa ny sekrenina fotsiny aloha zany de efa positif lehibe zany satria ny fandalovany nampivangarda amin'ny fanjakana ka namoahany izy ireo an'le varitsinjo hitantsika eo. Di misy tompon'andraikitra mpanjakana zay manana andraikitra anivony anteny miaram-pirenena zay manana andraikitra anivony zany antoko zany hitantsika amin'ny sary miaraka amin'ny mpitatana serenina. De mbola nanome toky ihany koa ankoatra ny vary fa efa aina ny volan-jare. Zany anie zava-misy ka izy ty zany le déplacement président Marc Ravalomanana zany any amin'izay toerana misy fitakiana rina mila atao matetitety. Zany hoe mila alefa indray zany président Marc Ravalomanana mandalo any Fianaratsoa any amin'le misy an'ny FCE le grève ny Fianaratsoa conteste. Zay ny tena marina. De aingana be ny fandoavana karama an'ireo mpiasa ireo. Zany hoe mandalo fotsiny zany président Marc Ravalomanana amin'izay fotoan'izay na de hoe etsena aza. Akoatriny hoe mety misy activité hafa. Bon, aiza koa ohatra no misy grève any Bréville dao ary alefatsika andray izy président Marc Ravalomanana zany satria sahirana arabola amin'izao fotoan'izao mbola tsy nahazo karama mampiasa ny kroma. Mody miseratserana kely any président Marc Ravalomanana de mikiropaka reto. De mahita solution angana be. Bon, ndao ary alovony karama mampiasa. Ohatran'izay zao tranga zao sary zao. Zay le positif an'le déplacement président. Vao mandalo izy de nisy mikiropaka amin'ny sekrenina atao ambadika atao mialatsy ny rindra. De zao ndray zava-misy amin'izao fotoan'izao anefa. Zay manko no ho resahantsika rehefa aveo le fanjakana amin'ny teny hoe tsy misy crise eto fa mitady stabilité.
fa ho resahantsika zay ampianarintsika am'le fanjakana inona natao hoe krizy de zao situation iany amin'ny firenena zao inona ny azo andikanan zao eo anatrehan'ny sary politika tonga hatrany amy géopolitique tsika rehefa aveo affaire Zelensky mandalo ary tia Poutine samihafa sy ny rivotra rehetra miainga maneran-tany amin'ny resaka Taiwan na Taipei Chine États-Unis io sy le zava-misy satria nandeha koa tonga hatrany Rwanda izy mandeha le rivotra ny Rwanda am'le fifandomana resaka Côte d'Ivoire sy Mali misy tension hafahafa resaka Côte d'Ivoire ny fitsorana nazo grâce présidentielle Gbagbo nomeny Alassane Ouattara misy dikany daholo zany fa eto amintsika mbola misy olona mihevitra azo mafy be de miresaka hoe tsisy crise eto fa am'izao fotoana itenenantsika zao betsaka ny activité zay tokony ataony antokotiko Madagasikara ary tokony hiarahany président Marc Ravalomanana amitafa andreo mpikatroko ny antokotiko Madagasikara antsirana fa elingelelina tsy fahafahana manao an'izany any toerana ary misy tompona andraikitra samihafa miezaka no mikarikevitra ny tsy hahafahana manatotosan'izany de mitovy am'le zava-misy aty ihany tsy avela miditra amin'ny Magro tsy avela miditra amina toerana hafa tokony andanina ny Tsirabe tsy avela miditra amina Magro ho an'ny Fianaratsoa any Mahajanga Toliara koa le Toliara tsy afaka manao anniversaire de zany ny zava-misy am'izao fotoana zao tokony tafa tokony resaka tokony dinidinika sahirana ny any toerana ary efa nitrango zany rina tsarotsika tsara ny fivoriana nataon'ny Distim tany amin'ny faritra Atsiranana zay nisy déplacement nataon'ry Ninidony ny ainga Vanosy Belleville sy ny namana avy taty Ambanja taty Ambilobe iazo an'Atsiranana fa sahirana fa niokevitra amina toerana même na ao anatin'ny enceinte Magro ary zay fananana Andriamato Marc Ravalomanana ary nomeny ny antokotiko Madagasikara mba hahafahana mivory satria mila toerana malalaka rehefa mivory za ve no lazaina fa tsisy crise eto satria zany anisan'ny sombiny kely na singa kely ahafahana zany mijery ao anatin'le microscopika kely zavatra zay entina ilazana sy hanaovantsika ny lecture ny trangana crise misy eto Madagasikara tsy ny basy ny poka tsy ny hoe tafiakatrany amin'ny palais zay vao atao hoe crise na misy manao lundi noir na misy manao réédition 7 février vao atao hoe misy crise politique fa efa miseho amin'ny endriny intimidation répression amin'ny alalan'ny tsy fanomezana autorisation ihany koa crise ny anaran'izany satria angatahantsika fanjakana hoe inona ny antony problema tsy ahafahany tima mivory amin'ny toerana zay fananany tima fananan'le olona zay tompony ka ohatra hoe iza tsy afaka miditra amin'le toerana zay misy ago de tsy fantatsika ny antony rina fa ny azontsika tsaina amin'izany de hoe matahotra le fanjakana ny ao ambadiky ny tahotra raha ohatra ka Antananarivo lazaina fa misy coup d'état de zay nge le nitenentsika raha tody latsaka ho any an'ity fanjakana ity de veriny fa coup d'état zay pneu vaky mipoka be eny amin'ny lalana lazay fa coup d'état zay satria efa be loatra le fatahorana sy le fahalemena eo ampitantanana n'le fanjakana ka nahatrany Antsiranana ary de miseho amin'ny endriny maro le fatahorana n'le filoha Marc Ravalomanana sy le antokotiko Madagasikara de mandeha daholo ny fanadradrona samy hafa mampimengy le fanjakana riny de inona moa zany na le any any fivorian'ny Dorcas de jerefa misavilivily any en'ny FJKM fa amitsika miteny zao tompoko any Mahajanga amin'ny en'ny fanokafana ny KTLM ny filoham-pirenena tanora kristianina luterana zay manao zaika be am'izao tsika miteny zao raha misy sary eo faly de alatsao zany eny zavatra misy de maninona rehefa iza no mandeha de mety lay fanasana ny hetsika ny fiangonana fa nga nisy nanameloka amin'ny filoham-pirenena raha ohatra izy ka nasainy ny fiangonana katolika miala tsiny manonona anarana na de misy andraikitra
somary manjavozavo ao anatin'n'ilay cité de l'État zany efa mivakitsika teto Omaly. Andiny voalohany sy andiny faharoa anatin'ny lalam-pandroana satria isika mankorina de mitaiza ny vahoaka ao anatin'ity lalam-pandroenany ity. De rehefa iza mandeha de mety, fa rehefa iza mandeha de tsy mety de ametrahana fanontaniana de créena polémique. Fa nanina ny fanjakana tsy nakany amin'ny ekara katolika le tetsy Analamaintsy tamin'ny 26 nisy olo tena nytao, nisy olo tena nytao fa tsy hainy nanao ny communication aloha de tsoritsika. Fa tsy natao no zava-dehibe zany fa le teriana any na nafinaritra azy le nanao kely ohatrin'iny, le nanao kely ohatrin'iny le de le naminanina teo zay nafinaritra azy. Efa le KTLM ve ty faly le Luterano ty eto mahita manko zao eo vice-présidente ny Mazonga. Ya d'accord. Fa maninona ny tony mety, fa maninona rehefa président Marc Ravalomanana de miazakazaka izy menakavy manao publication. Tsy mazaka mahita fiangonana. De tena andianany Dorcas de inona ny andalana ko la invité le olonako. De nefa ianao androany iny miazakazaka makany. Ary président Marc Ravalomanana tsy voazao samba natrika tsy voasamba mihitsy atsany JMC zany ia devitra be daholo zany. Fa irenenao efa mikorotana efa sahirana ianao arabola menao franchise amina lalana milesaka abatseranana. Le fiangonana tsy manana olana antsika amina fiangonana fa ampidirina kitapo hiatrehan'ny JMC. De zao tsy problème zany raha fanjakana manao an'izany sy ny filohan'ny repoblika. Misy hôpitaly atao any amina toerana samihafa zay ny fanjakana mihitsy ny mandray an-tanana manome am'izay mety ho fikarakarana na fananganana an'ireny foto-drafitrasa reny amin'ny fiangonana katolika fa tsy problème zany. Fanjakana miaraka indrindrandrindra amin'ny alalan'ny filoham-pirenena miara mivavaka Nga Pedro na kianja ny tafo Mahamasina na Palais des Sports na ery amin'ny Akamaso fa tsy ametrahany sasany problème zany. Fa maninona ny problème raha vao metsika le filoha Marc Ravalomanana. De zay zany mbola resahantsika hoe lay gabarit politika, lay statut le filoha Marc Ravalomanana tsy azo atao tsinontsinona eo anatrehan'le situation. De mikorapaka ny sasany teny zavatra tsy vita tao anatin'ny herintaona rino. De iny misy milaza azo Messi de manome vary de mampanantena fa avoaka ny volanareo satria mandaly eto le Marc Ravalomanana ka sao hitaraina amin'ny Marc Ravalomanana le mpiasan'ny secrène. De anahirana indray namono hafa amin'izay ka ny antsika natao tonga aloha hididio daholo sakasakany daholo aloha zay zavatra miaingany rehetrarehetra fa sao anahirana koa io tonga aty sy ny zavatra ho resahany. Sady tsy fahaizana politika ali izy. Tsika moa efa tsy miteny hoe fatahorana tsony fa efa tena hoe mandrefarefa amin'ny tany mihitsiny lanjany ny adevitra eo amin'ilay fisina ray aman-dreny zay tokony hanana an'le zo hivezivezy hifampitafa amin'rehetra. De averintsika ny tantara any Côte d'Ivoire. Raha misy olona tena tokony hosorena ary tena tsy tia vovoka mainty, tsy te hifandray tanana amin'ny Alassane Ouattara ary tsy te hitodika akory na mijery ny tavana Ouattara dia Laurent Gbagbo. Ohatra zany raisitsika zany reny satria fatatsika tsara ny crise post-électorale 2010 tany Côte d'Ivoire. Ny appuyen'ny Frantsay Alassane Ouattara nanafika ny résidence anisan'ny Gbagbo nandritry ny volana maro niady ara-pifidianana tao a Côte d'Ivoire. Ary fahampitehan-javatra maro mitovitovy ny crise 2002 teto Madagasikara. Betsaka amin'ny faty olona sy ny figadranana azo tamin'izany. Fa zao ny sambory no Ouattara Simon Gbagbo sy ny zanany tazomina tao amin'ny fonja tao a résidence surveillée zany fetrany efa fonja ihany tao Côte d'Ivoire. Avy eo izy nalefa tany fitsarany raisam-pirenena natokana toerany Simon sy Laurent Gbagbo mpivady. Niarany gadra sy ny tsaraina tamin'ny tany i Charles Blé Goudé zay ministre ny fanatanjahantena mitarika le MJP le mouvement des jeunes patriotes tany Côte d'Ivoire. Amapolo taonany no nigadra i Gbagbo. Folo taona. De avy eo izy nahazo an'le sous contrôle judiciaire navoaka izy.
indray tsy idirantsika resaka conjugal satria lasa ny rejoindre am'le exany maîtresse ny taty Belzika i Gbagbo. I Simone libéré talohan'izay de lasa niteraka olona n'izy mivadila izy nanangana amin'ny parti politique Simone Gbagbo nanangana ny azy. Fa zao saika tsy nekeny Ouattara ny fiverenany Gbagbo fa ny situation mamaritra an'izany le gabarit politique any Gbagbo tsy azoko tiana sy le hoe retour en force any Gbagbo. Ouattara namorona 3e mandat tampoka na 2 mandat ny ambarany constitution Côte d'Ivoire. Diny le zaika ady be mihitsiny ary efa niteraka ady moa iny hoe tsy mety ty kitianao lalampandreny na mba hahafahanao mirotsaka fa ny telo na de 2 ihany ary mandat ambarany constitution any Côte d'Ivoire. De nikena de betsaka ny zavatra natao hoe bon zao ary ny fiverenany eto raisina mangingina izy atao ohatran'izao fa tsy lasakana vaoko zany tsy hitsena ny Gbagbo. Tena fandraisana au top mihitsy ny fandraisana ny Gbagbo tany Côte d'Ivoire. Tompontsoam-pirenena avy eo am'izay mandeha fanelanelana samihafa matahotra sahiran-kevitra raha hiala eo amin'ny fitondrana ary tsy maintsy hiala eo amin'ny fitondrana Ouattara. Ahoana no aviny Gbagbo ty miverina 20 taona mahery mbola ohatry manana force politique tsy azo tsy niavina ihany tahaka ny Abdoulaye Wade any Sénégal efa 70 taona mahery mbola matanjaka be ny parti politique ary mbola latsaka. Bien sûr ny zanaky Abdoulaye Wade nanana problème tany Sénégal fa Wade tsy nanana problème zay mipetraka amin'ny Frantsa izy am'izao fotoana zao. De fatahorana an'izany de tsy maintsy nilefitra le Alassane Ouattara ado. Alassane Dominique Ouattara zay manko mifanafoizinan'io Européenne vadina satria izy Ouattara raha mialy eto inona koa mety andry satria mieritreritra an'ilay hoe esprit revanchard izy anao vazaha sara mikisaketo ratsy ty inona nataony Ouattara niaiky nanao fandaminana politika izy ary mafy be nitsindry nataony sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny fandaminana ny zava-misy ao Côte d'Ivoire de lasa niona tamin'ny Henri-Konan Bédié sy Gbagbo. De manomboka zao de iona matetetika sy fampiresaka zay de efa navoakatsika teto le fanambarana nataony izy telo mirala miaraka. Fa tao aorianan'iny de nahazo grâce présidentielle Fakomaly i Gbagbo niaraka amina mpanao politika roa namana. De Ouattara mihitsy no niteny an'izay dikan'izay libre i Gbagbo. Kanefa ny fananany Gbagbo potika tamin'ny crise 2010 ny aja sy ny honneur ny Gbagbo potika, ny fianakaviany Gbagbo potika, ny volany Gbagbo bloqué tany amin'ny banky rehetrarehetra tany ary nisy mihitsy aza no niezaka ny nanodina izany ary le 10 taona tokony avy tany zavatra potika tany mpigadrana. Fa zao nanana fanetreteny Gbagbo rehefa Alassane Ouattara misy no miteny non monsieur le président ala amintsika ty tapitra tsisy tsony ny lonolona jusqu'à hatramin'ny grâce présidentielle nomena Gbagbo. Lasa lavitra zany ny olona rehefa manao politika ary tsy terisaina rina mahafantatra tsara hoe inona ny hoavy aoriana ny fahefana ary efa nlesantsika teto any zany inona ny tsy arena ny nanana maréchal Mobutu Sese Seko ex Zaïre. Izy moa le zatra le manao am'le akanjo ohatry ny pantera le ohatry misoratsoratra pantera iny zany fa fito ny nandevina azy ary miparitaka erak' zao tontolo zao fanana farava aoriana fahefana vadika RDC am'izao fotoana zao Zaïre le niady tamin'ny Tshisekedi rainy fa tsy ty Tshisekedi mitondra ity de efa mba meno olona ohatry ny tantara tahaka ny Bokassa tahaka ny Idi Amin Dada maro taty Afrika ny resantsika fa tsika tsy mbola mandeha lavitra de efa mba misy zany io ataony Ouattara io mba mamehezaka io bon zao zany tondratsika an'ity de ohatran'izay koa ny ataony Paul Biya de ohatran'izay koa ny ataon'le Floane Gambi hoe ndao rangaha me ohatra tsika mafy be mahazo any Alpha Condé any Guinée fa alamin'olona ny tantara mahazo any Moussa Dadis Camara le nanongana le flou teo aloha mitovitovy amin'ny coup d'état Madagascar 2010-2011 le Dekanian no nitifitra azy nanongana azy Moussa Dadis Camara kapiteny de miaka manomboka maka ny leson'ny tantara zany
hoe ty fahefany ty mandalo ka raha afaketotsika mifahafankio atsika raha afaketotsika na ny antreny lohantsika raha problema atsika ary raha afaketotsika ny fananatsika sy mivady amandanantsika olona sipatra ary tsy maintsy ho afaka ary efa nytenen'ny olona zay exilé politika rina ho an'izay nanao témoignage ny vezivezy teto Madagasikara raha tsy tompoko le exilé politika may ma tsy exilé politika fa ratsy le misitrisitrika na eto an-tanàna ary ny amanjany revy eto an-tanàna tahaka ninona enao afaka mandeha mitetiteto Madagasikara tranquille en conscience anao afaka mihinana brochette enao afaka mihinana lasopy zare sy tombotrombo silamanga lenao hoe mamasina akaiky ny bazar de quartier arivariva enao mbola mandendehany amin'ny fohin'ny eria Beorivikery tratrariva enao mandeha any amin'ny Loks rakala moa tsisy tsony etsatalina renina afaka miakatreny ianao azonao ale deholo zay ale rehetra tratra maraina ianao vary aminany any eria Mamasina mametoky anao toerana azonao ale fa fanajana fotsiny tokony ataontsika tsara fanajana le fahadiova manjo Madagasikara afaka mitety tanàna ianao anaovanao vakaso zay rehetrarehetra tianao de zany rehefa tonga ao anatin'le hoe manana problème politique ianao na misy problème hafa fomba tantananao amin'ny firenena de le ianao le misitrika ianao le exilé very le liberté le fahafahanao manao an'izany zavatra rehetrarehetra zany de tsy tonga saina amin'izany ve hoe bon ratsy tokoa ty raha ohatra ka miantra amintsika efa betsaka ny namana nanao témoigne azy hoe le exilé tsy mety le misitrisitrika tsy mety le midoboka tsy mety de inona natao mba manao zavatra tsara lovain'ny taranaka mba miezaka mitantana tsara lovain'ny taranaka mba miezaka manokatra am'le varavarana zay ahafahana mikarika vahaolona nyombonana fa tsy efa ao anatin'ny situation de crise eto Madagasikara ianao no milaza ndray fa milamontsika tsisy an'izany eto de ndrasoary aloha alefatsika ty oronan-peo sy oronan-tsary ty dia miainga amin'ity mifanadihaditsika rina satria misy mieritreritra manko eto fa milamoma ny tanàna de hopory fotsika androany hoe inona zao situation misy eto Madagasikara zao ny situation actuelle ny resahantsika de amin'ny alalan'izay ny ibatantsika ny adevitra samihafa de angatantsika raha ohatra koa ka tsisy an'le crise eto Madagasikara everitsika fa tokony hifanaraka an'izay ny conduite à tenir zay miainga aloha voalohany indrindra aty anivon'ilay fitondram-panjakana Rina Rabemananjara ndao arafaly alefaso kely ny fiaonany filoha sy ny mpanatanteraka tamin'ny vondrona européenne omaly na ny Union européenne teny avoloha tao anatin'ilay dialogue politika andehan'ny fahafolo fa ho resahantsika rehefa avy hoe inona moa ny fiaonana rehefa ohatran'izao de miverina anatin'ny adevitra ny tenako sirina zany fa eno tsara tika barina atao amin'ny filohan'ny république ty ahafahantsika mamaritra adevitra zany ndao ary. Aujourd'hui, c'est de veiller à la stabilité du pays, au bien-être du peuple, à la reprise économique, mais surtout Madagascar, j'aimerais le dire, Madagascar n'est pas un pays en crise, mais Madagascar a besoin de stabilité pour avancer sereinement, pour relever du choc des récentes crises. C'est uniquement en privilégiant un climat social apaisé et solidaire que nous pourrons libérer le plein potentiel de Madagascar et le conduire sur la voie de la prospérité. Vetivety faly somary averen'ny kely aloha averen'ny kely satria misy fehezanteny raisitsika ao anatin'izay aloha vetivety kely azafady de ampiakary kely fotsiny le retory fa ohatrany sahiran'izay sirina ato azafady faly. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de veiller à la stabilité du pays, au bien-être du peuple, à la reprise économique, mais surtout Madagascar, j'aimerais le dire, Madagascar n'est pas un pays en crise, mais Madagascar a besoin de stabilité pour avancer sereinement, pour relever du choc des récentes crises. C'est uniquement en privilégiant un climat social apaisé et solidaire que nous pourrons libérer le plein potentiel de Madagascar
et le conduire sur la voie de la prospérité. Raha ohatra tsorontsika zany tsika tsy mandeha lavitra fa le fehezanteny lehibe no raisika de hoe tsy misy crise eto Madagasikara fa mila fitonena stabilité Madagasikara zany de tsika resahana zany satria iainga am'izay zany tsika zany am'le trangan-javatra zany hoe ny atao hoe crise dia tsy voatery basy mipoka, ny atao hoe crise tsy voatery olona manano dapa, ny atao hoe crise dia tsy voatery fahampitehana sy fandorana orinasa, ary ny atao hoe crise dia tsy fanaovana carnage amina olona zay manao fihetsiketsehana. Tsy hoe rehefa ireo no mitranga zay vao sokajiana ho misy crise amina firenena iray, fa ny crise amina firenena iray tompoko dia manambatambatra ireo trangan-javatra rehetra miendrika fanakanana ny fahafahana, miendrika fanakanana ny zo ny olona ivory, miendrika fanakanana ny tsy fahafahany olona maneho hevitra sy tokona amin'ny toerana misy azy, miendrika fanakanana ny fanitsakitsana ny zo isambatan'olona tsirairay avy. C'est un foyer de tension BTB, crise. C'est une foyer de tension. Crise politique zany, fa ny crise socio-économique zany hoe ny fifangaron'ny ara-sosialy sy ny ara-toe-karena dia efa tsy azo itovirana fisiny zay, satria na ny fanjakana ary moa de miteny mazava ho azy ny crise sanitaire ny Covid-19 de misy impact socio-économique zany. Vao nyteny teo le tompona ndraiky mpanjakana lehibe amin'ny alalan'ny filompilonena sy ny mpanantanteraka ny amina hoe vokatry ny zava-misy tamin'ny Covid-19 fandalova cyclone dia misy impact amin'ny ara-sosialy sy ny ara-toe-karena. Crise ny anarany zany. Fa ny fitrangana, fisehoana sy ny fiatraikany no samihafa. Ka raha iresakitsika zany am'izao fotoana zao hoy ny fitondram-panjakana tsy misy crise eto, et alors raha tsisy crise zany eto de veritsika fa malalaka tanteraka ny fomba ahafahan'ny rehetra mampiasa ny endriky ny demokrasia, ahafahan'ny rehetra mampiasa ny zon'ny isambatalolona sy ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalana zay mifandraika am'izay demokrasia rehetra izay. Ary raha ohatra ka tsisy crise eto dia azotsika antoka fa tsy misy ny crise de confiance amin'ny samy institution fotsiny ihany, ka tsisy io instabilité eo anivon'ny institution zay mitranga am'izao fotoana zao io. Instabilité ny resahantsika satria ny taratra voalohany eo am'izay institution zay de mipanatanteraka sy mimpanao lalàna. Tsy mifampatoky ny gouvernemanta sy ny assemblée nationale, ary tsapa sy hitany rehetra zany rehefa misy ny rencontre ny gouvernement sy ny assemblée nationale. Tsapa ny rehetra ihany koa zany rehefa misy ny faneho-kevitra ataon'ny mpikambana eo anivon'ny assemblée nationale na naresolo mahaboaka, milaza ny tsy fahafaliana, milaza ny tsy fahaizandreo eo anivon'ny gouvernemanta manao an'izay asan'izay. Satria raha misy institution tena tokony fanaraka tsara ary hametraka fandaminana hoe ray manao contrôle ny gouvernement, ny ray mangataka ny hevitry ny anteny miaram-pirenena ary mitondra tatitra mampahafantatra amin'ny PGE, politique générale de l'État. Dikan'izay mifampatoky le institution. Fa le institution mbola tsy ahitana taratra am'izay, impiritsika nareto amin'ny CCI vato rava ny fivoriana satria misy ministra miteny mafy tsy zaka ny solombavamboaka. Misy olomavamboaka tsy mitsitsy fitenenana ampikambana ao anivon'ny gouvernement de mitady paipaikady mipikambana ao anivon'ny gouvernement, même manano resaka fampidirana ny loi de finance fotsiny na initial io na rectificative sy ireo lalàna samihafa zay projet de loi entin'ny gouvernement makany amin'ny assemblée nationale. Miendriky ny lalàna manko na projet na proposition de loi. Proposition de loi solombavamboaka mametraka an'izay, projet de loi miainga avy teny ivony mpanotanteraka de mifandona matetika zany. Ora nefa tsy tokony hita le fandanoana, le fifandonana satria manana an'ilay maro anisa lay fanjakana ao anatin'ny assemblée nationale, donc tsy miasa le maro anisa na tsy afapo le maro anisa ao anatin'izany institution zany.
satria raha solomamboaka tsika Madagasikara 5 na 9 tsy avita hiteraka an'le fifandomana ao anatin'lay assemblée nationale sy le gouvernement fa tena amin'ny ankapobeny de ireo solomavamboaka miara-dia fitolana no tsy fala amin'ny asa mpantanteraka kidy mpantanteraka tsy ny gouvernement terery ihany fa ny présidence misy crise de confiance ao zany raha izay faharoa ny fanolona ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement efindimy zay mety hiditra fanenina ao anatin'ny telo sy taona sy tapamonja zany hoe en moyenne zany isaky ny 8 volana misy fanolona mpikambana ny gouvernement de azony saina maneritretritra hoe misy crise ihany koa ao anatin'lay exécutif ary misy apahany tamin'ny solomamboaka marobe no miteny hoe solomy mambrany gouvernement fa tsy mahavita ny asany miteraka skandale fotsiny tsy maharaka ny azakazaka le filohan'ny république voaroroy amina karazana adevitra maro samihafa eto amin'ny firenena de sasatry ny manolo le mpikambana amin'ny gouvernement ny prime ministre sy ny filohan'ny république misy crise ao anatin'izany mbola mijanony eo aloha tsika fa tsy mbola mandeha lavitra fa afaka mandeha makaty amin'ny ACC tsika raha ilainy zany adevitra zany ny amin'ny composition ny membre-ny ACC sy le hoe aviaiza na appartenance politique aviaiza na ny origine na ny fomba ny aingan'ireo mpikambana ao anatin'izany ACC zany sy mandrafitra azy zay anisany problema hiatrehana fifidianana ho avy eo ho an'ny andraikitra zany ACC zany sy ny neutralité anana zany ACC zany zay miampy makany am'le crédibilité amin'ny résultat avokany rehefa avy eo de ino ny gasy leo nahita hoe nisy fantsahana tsy latsaky ny folo fa tsy afaka ny constaté am'izay le ACC satria teo am'lay fomba fanoloran'le gasy leo azy ny tsy mety araky ny nambaran'ny ACC satria iza no afaka misaisiran'ny ACC chef d'institution ny ankaran'ny solomavamboaka ny collectivité territoriale décentralisée sy ny institution bon efa fantatsika moa zany misy ny ACDD sy ny CFM sy ny karazany ngamba sy ny gouvernement ny assemblée nationale donc zany tsy afaka nandray an'lay requête ny gasy leo ny ACC fa tsy mahasakany zany hoe misy fantsana lalam-pandroenana folo ka tokony hodiniana mikasika an'reto de voatery nanazava ny mise en accusation sy ny déchéance ny président ny ACC voatery ny justifier ny décision ny raisy ny ACC décision ho ya fa tsy aviana are mikasika ny pacte de responsabilité sy ny gouvernement de consensus 2018 satria misy zavatra tiany zareo andehanana lavidavitra ao anatin'izany adevitra zany raha ohatra ka mahay mamaky tsara mihaino tsara ny fanazavana ny eto ny teo anivo ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana fa na tiana na tsy tiana mahatotonga am'izany ny adevitra hoe misy olona mametraka requête eo anivon'ny ACC amina violation répétée na constitution ataonao filohan'ny république de misy crise ao na tiana na tsy tiana mety le forme na irrecevable an'lay requête napetraky ny gasy leo satria moa sahirana ihany teny ny ACC hoe azo raisina fa tsy mitombona satria tsy recevable zany le izy fa irrecevable le izy satria tsy manana fahafahana isaisiran'ny ACC le fikambanana tsotra fa na izany tsy mahafoana ny adevitra tsika satria nisy fantsahana lalam-pandroenana folo be zao tao raha rangena ahitana an'izany eto ambonin'ny tany de vomaly tsika namaky eo reto ndray io zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fiangonana anankiray io de endriky ny laïcité de l'état io bafo hoe vohitsakitsaka fa raha no ahitana an'izany hoe anatina firenena républicaine anankiray misy mandahana mpitondra anankiray mahita lalam-pandroenana be da be vohitsakitsaka raha ina roa de efa mampiongana telefony zany ny tiana hotrandrano anatin'izay hoe inona marina ny zavatra nieritreretiny gasy leo aiza marina le fantsahana de anjara ny endriky ny fanjakana mahafantatra an'izay marina fa tsy azo raisina recevable par rapport an'le forme nametrahana hoe simple association na hetsika fotsiny mametraka azy fa rehefa avy eo mila dinihana ny teneur na ny contenu tao anatin'izany requête napetraka izy ireo zany crise ny dikan'izany satria na hoela na hoaingana ho ampiasaina amin'ny endriny maro samihafa
efa nazava-kevitra nentin'ny gasleo iny nandeha tany amin'ny CFM maro zareo prévention ana crise iny ataon'ny CFM fa tsy hoe efa miantra ny crise dikan'izay matoa ny CFM amiteny hoe bon atsangana le espace de dialogue de concertation misy dikan'izany satria prévention ana crise lalàna ny fian CFM ny FFKM koa isoroka ny crise ny FFKM ihany ko do hidinika misy crise zany eo ny ACDD ny ACDD de tonga hatrany amin'ny fivondronam-ben'ny eveka de tonga any amin'ny Nations Unies tonga any amin'ny Union Européenne tonga any amin'ny Union Africaine le taratasy napetraka izy reo dikan'izay zany matony teny vondrona Europeana hoe ndao nareo manao concertation inclusive amboary ny loi électorale anareo jerevony resaka plafonnement na vola hatrena fifidianana ahoana ny liberté d'expression ahoana ny média isy inégalité des chances ahafahandrehetra mandray anjara misy crise eto ka tsy eo anaty vondrona Europeana no hiteny filohan'ny république hoe tsisy crise eto Madagasikara fa mila stabilité otry atao inona stabilité raha tsy misy crise tsisy olona naingany tongony hoeny an-dalambe raha ohatra ka faly daholo mivaoka riny raha ohatra ka tena afa-po amin'ny ataon'ny fanjakana ny vahoaka malagasy tsisy menimenina ary tsy misy miantsoantso hoe ndao hikapoka vilisy vilantsika ndao hitsika sifle ndao hitsika bapampa ndao ampaneny klaxon tsy misy am'le voaingana nahita atao anatin'ny Facebook hoe misy inona fanandratana amin'ny Madagasikara zany ndao anao ville morte tsisy olona sahanao an'izany raha tsisy crise eto Madagasikara ny crise de vokatry ny tsy fahazakana sy ny tsy fanajana am'ireo endriky ny lalàna rehetra voalaza nyity lalam-pandrenona ity ka aza mieritreritra mihitsy natao hoe crise dia tsy maintsy ny raha mandrika tsy maintsy basy mipoka tsy maintsy fandorana orinasan'olona efa ina moa zany lazaintsika azy efa degré ana crise ambony be zany fa aty am'le fanombohan'ny crise ny ainantsika am'izao fotoana zao ary efa tafiditra eny ampovoany le endrika le crise misy eto Madagasikara crise politique crise de confiance ahitana taratra an'izany antony mahatonga ny député tima hoe ahoana motion de censure antony mahatonga ny olona rehetrarehetra miala ny fitondram-panjakana fa tsy vitanareo io satria tsisy olona iantso an'izany raha mety sy tsara ny ataon'ny fitondram-panjakana ny atao hoe stabilité ho azavaintsika fitondram-panjakana lizy ny stabilité de tsy avaty amin'ny mpanohatra ny tadiavana ny stabilité manaraka ho azy zany raha ohatra ho isika ka milamina ny ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy milamina ny ataon'ny fitondram-panjakana amy ohatra tsika miteraka instabilité amin'ny alalan'ny principe de gouvernance amin'ny alalan'ny endriky ny état de droit amin'ny alalan'ny bonne gouvernance ny fanjavona ny volamena tao amin'ny coffre mine aiza zao ny hatramin'izao zay mipetraka amin'ny fantanina miteraka instabilité zany satria resaka gouvernance resaka état de droit no voahitsakitsaka ao anatin'izany ahoana no ahafahana milaza fa very ao anaty coffre ny 35 kilo d'or nefa misy tompona andraikitra misahana sy mitazona ny lakle mitazona ny kody ary misy fepetra ahafahana manokatra an'izany nandritra zay fotoana zay nisy ministra teo nesorona ny ministra misy PM tao nanao intérim taorina zay nisy falendrena ministra vaovao iza tam'ireo ara sy fanjakana iza tam'ireo no nanjavona lay volamena le volamena tsy stabilité zany satria tsy mipanohatra manao an'izany fa mifanjakana rina volamena tsy manatongotra voilà ny problème ankilapsa ny vola ny mena ny SMGD ny fividianana tany sy trano zay mendrika kolikoly teny ambato be sy manodidididina Antananarivo renivohitra sy ny prime maro be nomena ny tompona andraikitra teo anivon-kinapsa mbola adevitra mandeha ary tsy mifarana zany am'izao fotoana zao tsy mipanohatra manao an'izany fa ny fitondram-panjakana miteraka instabilité zany satria
misy lalàna ho an'ny fitantanam-bolam-panjakana, misy lalàna amin'ny fitantanana ny orinasa viole na vohitsakitsaka na voaolana ao anatin'izany, ary nisy détournement na deniers publics, nisy risque na corruption koa zany. Ary efa nisy olona tao anatin'ny filakevim-pitondrany knaps efa nitopoka de mifantatra lasa nangingina. Instabilité créée ny fitondram-panjakana zany. Ny raharaha ery Madagasikara ery sa tsara dy. Crise be manatalo any ao. Tsy mbola hifankatany ary mbola tsy vaovà mandraky ty ny androany. Tenenantsika zao. Ny gestion en Covid-19 zay vola meno bailleur de fonds Madagasikara. Ary men'ireo firenena ao anatin'ny bilatéral, raha firenena samy firenena izy de bilatéral. Raha ohatra izy firenena sy ny mpamatsy vola zay mahazatra multilatéral zay, fa aiza ireo vola rehetrarehetra eo. Nambarany Cour des comptes fa nandeha any amin'ny tsy lalany zany vola zany. Iza no fahefana any amin'ny contrôle financier sy any amin'ireo ratsa-pitsarana rehetra tokony mandray ny andraikiny à partir ny audit nataon'ny Cour des comptes. Tsisy mihetsika rino. Instabilité daholo ny avoakan'izany rehetrarehetra zany. Ny fifandonana anaty, ny fitsabahana amin'ny andraikitra de miteraka instabilité. De ny instabilité tsy tenenina raha tsy efa io fatranga hita le hoe misy crise ty. De andeha lavidavitra tsika. Matoa intelo sabotsy mobilisena amin'ny force teo amin'ny Maglobeoritra, ka sabotsy eo amin'ny Maglobeoritra endriky ny crise zany. Raha ohatra firenena milamina manko rino, haneho hevitra ridiculiser ny vazany antsika, fahaizana haneho hevitra hono reto opposition reo ao anatin'ny toerana fefy pétitant. Any nge misy place de la République any misy Trocadéro any ivelany, any misy ny avenue de l'Indépendance afaka ifampiresahana, any misy kianjan'ny démocratie any ivelany. Fa ity mbola tsy zany nampiasaina rina fa kianja finoana Beorurika de tsy azo idirana. Dikan'izay misy crise eto Madagasikara. Fa raha ohatra manko ka tsisy ny crise, sinona moa ny problème? Fanjakana mahatoko tena, fanjakana miridiculiser an'le 6%, olona vitsy anisy reo, olona resilave reo, olona dondrony reo, kinona andeha isairanana andanimbola mpanjakana immobilisena amin'ny force sy ny fahefana politika sy ny fahefana administrativa rehetra zay hanentsika amin'ny mpanohitra. Donc misy crise eto. Raha tsisy crise eto, tsy hetsika kely teo amin'ny Magro iny rina no ndeha hiazakazahany ny antoko avia anao fanambarana, ny ndeha hiazakazahany lia raika anao fanambarana, ny ndeha hiazakazahany hiaraka isika anao fanambarana, no ndeha hanaovany gouverneur sady secrétaire national TGV Antananarivo émission spéciale amina fitahilavitra tsy miakina, ny tenena ministre ny serasera ny zava-misy eto amin'ny firenena, hanaovany rehetrarehetra député amin'ny akabe miaradia fitonana fanambarana. Donc misy crise eto. De nitapahana micro tapahana micro président CFM. Endriky ny crise anie zany saingy zao mbola any am'le degré mbola ty ambany le izy. De io le manokatra ny adevitra amin'ny mpanohatra zay efa sokafa amin'ny volony européenne, de ozy ny volony européenne tsy dupe ka tsy halala ny zava-misy eto amintsika. Giovanni Di Girolamo zay pitarika amin'ny volony européenne eto Madagasikara en face n'ilay exécutif tary amin'ny présidence ny PM, taorina staff ny présidence. Tsy dupe, mahafantatra tsara hoe inona zava-misy amin'ny Madagasikara. De zareo mianisanandro sanandro eto, de zao zareo fa zao zay le endriky le diplomatie, le dialogue politique ane zay tenendrareo resaka partenariat izy, partenaire izy. Bon, andeha amin'ny fahafolo zao, fa alohany déblocage sy andiniany an'le 11e fête de tsy maintsy atao le dialogue politique. Le dialogue politique mody miresaka izy ny tontolo ny resaka ajono amin'ny akabeany, ny resaka foto-drafitrasa satria tena mamatsy vola amin'izay volony européenne.
maromaro izao fa zao alamino fifidiananareo izy a ahoana le fantaminana ara-politika misy eto ino ny zava-dehibe tao anatin'ny lehilahy dinika na ordre du jour efatra tao anatin'le dialogue politika avelisy faly lovakitsika aloha anatin'ny paziny président mihitsy mivakitsika le soratra ay le soratra le ampaziny président le mikasika le dialogue politique maly iny satria misy zavatra tiako tsitsika asehoan'olona manko le izy rina zany ity capital lehibe ty ao anatin'izany rehefa vonina de miosinyala zay sy rina faly dikan'izay misy crise eto inona moa mitabatabany volony européenne efa mba tokony ety ny zavatra nataon'ny Christian Preda teto amintsika hoe manaova concertation inclusive amboariny loi électorale amboariny zao aleo ny olona na fahalalana ça fait partie anak'izy izy iraka manokana iny iraka manokana nanao évaluation misy dikany zany mission d'évaluation de ity tonga ndray volony européenne miasa somoniny eto amintsika mody miteny fotodrafitrasy ndresaka zao sisisy okiare mafinaritra miara-miasa Madagasikara zay natao hoe langage diplomatique tsy afaka anao rupture angana ry zareo fa miteny izy le fifidianana zany hoe mbola mirelayer le teny Christian Preda le teto Madagasikara le tamin'ny fandalova ny resaka ny tsy possible tsika tsy hitsofoka amin'ity lalanyity fa tia ny solution anareo malagasy mbola tao anatin'ny volony européenne ihany angerina le somary nanatsakatsakana an'le inefficace inefficient le tratran'ny africaine intelligence le izy tavy ambanimbaniky baina ohatra ngeza be loatra de tsy hita tapaka ny lohany tapaka ny lohany azafady fa tiatsika vakina eny ampovoany manko no vakitsika an'izy faly satria important be ty adevitra resahany ty tsisy déblocage mandehandeha ho azy ny ao zay mifaidy zany hoe zay nge na bloqué atsika io ary le izy io ary dasy vakitsika tsara zao ary ato manomboka atoa aitsika zany aiza tampiralahina no ny arako nantanteraka tamin'ny masovo ny volony européenne Giovanni Di Girolamo ny prime ministre tsay nidinika ara-piara-miasa fahafolo tao amin'ny volony européenne sy Madagasikara ny maraina teo ny arahana anjery ny fandrosolon'ireo tetikasy raisana sy ary ny karoam-baolana miaraka ny fomba hanafainganana ny fampandrosoana Madagasikara sanamafisana ny fiara-miasa ny fanaraka lozakevitra ihany koa lara-pahamelo rotota amin'ireo sehatra iarahana miombonantoka nijerena manokana mikasika ny toetra ara-politika sy ny fanomanana amin'ny fifidianana zay ho atao amin'ny taona ho avy eto Madagasikara io aneny nandeha aloha zay vo hoe nanaovana jery totika ireo fiara-miasa sy ny fandrosolon'ireo fandarana asa zany hoe ny partenariat sy ny resaka projet sy ny programme rehetra irahana amin'ny Union européenne va tsiny ny vondrona européenne io volo ao anatin'ny fety faraky ambin'ny folo an'izay mifety ny resantsika teo izay mikasika indrindra fampandrona ny tontolo ambanivohitra ny fananganana fotodrafitrasa ny fananganana tsaratatana fanjakana tsaratatana fanampiana arabola ary ny fiara-miasa isapatra blablabla reny ambony reny fa ito ny voalohany no jerena manokana ny mikasika ny toetra ara-politika sy ny fanomanana fifidianana fa maninona ny jerena manokana asany zay le fanontaniana manokana de zay veverinao fa namanao solomaso ary faniry de tsy atakatra ny dikan'izany fa ngaza zavao amin'ny politika sy ny resaka communication politique de tsy alalitsika hoe zao ne ny dikan'izany zavatra resahany zany inona ny message mandeha amin'izany fa ino ny tena tao satria ireo olonireo mahafantatra tsara fa anatina situation de crise Madagasikara ka peu importe zay fomba ilazainao anazy tsisy crise eto fa on a besoin de stabilité ka la stabilité tsy misy la stabilité ko misy olona andeha morolona de tsy avelanao tsotso zao anetsranana zay nge le problème misy mpanohatra mba te eritreritranao fiaonambe mahakasika indrindra fa navotam-pirenena tsy afaka manao an'izany ery nefa ianao mitady stabilité olona hiditra ao anatina tsara atrano mifefy avoakanao an-dalambe na stabilité an'izany riny
fantatra ny vondrony eropeanna fantany zany ka tsika ingeny teny tamin'ny zavatra tamin'ny sabotsy lasy reny dio tsika hoe nisy olo-tenany zareo nahita nahafantatra ny zava-misy lasolofa mamaky antsika salama faniry manaraka miara-manonja amin'ny web radio aho aty Afrique du Sud sotra indrindra rahalahy voray ty voray satria mijerytsika io satria misy vaovao mitotona mankony de maneno de amboaritsika fanaraka am'izay le izy ka za zavatra resantsika zany ny fanapahan-kevitra ny raisy mifanjakana rina sy le olo-mpanjakana mitsabatsabaka am'le zava-misy de miteraka instabilité io resaka fiangonana io fandresantsika inge zany e de ahoana zany am'izao fotoana zao te hiteny ve le fanjakana hoe milamy Madagasikara tsy milamy Madagasikara e misy crise sociale koa eto e ahoany reny fandorana trano tany ambolo tarakely reny 2 may maty tombray 3 ahoany reny tamin'ny fanadima 5 mianaka reny be da be ny zavatra tsy milamy mety Madagasikara e alatra maso alatra tova varira fanafian-dala andalo varira kidinapinina varira kidinapinina tsy fakatany olona karazan'olona maro be any amin'ny faritra Anjorobe any am-parafaravola crise zany satria raha milamy manontany tsisy problème miaina tsara ny olona mananasa manambola afaka mivezivezy na matory ao an-trano raha talonge tsy problème na tsy midy lakle ara an-trano e zao sady midy lakle amafisina ny karetsaka asina bara de mbola asina safa sy kapoka aneny be nefa efa maro le hidi-trano efa maro be de mbola vadika any kofafa sao de izy pampamisavindray de tsy vita an'izany mbola tohanana amin'ny latabatra de eo ambon'le latabatra asina zavatra mafy be zany ny hidi-tranora malagasy am'izao fotoana zao crise ara-sosialy zany ateraka ny tsy fandripalemana sy ny fahantrano hidi-tranona cyclone ohatrany hoe misy cyclone anao raha rina za mamety zany eny zava-misy eto hoe raha tsisy crise eto Madagasikara bon paye mivolan'ny secrène paye mivolan'ny croma paye mivolan'ny FCE paye mivolan'ny station de pesage mpanao lalana paye mivolan'ny fer mpanao lalana za koa mbola tsy voateny maro be ataovy ara-dalàna ny volan'ny paty akary 100 isan-jato ny boursan'ny mpianatra zany eny ny endriky le izy fa misy crise eto matoa le fanjakana bloqué tsy afaka mamaha zao zavatra ritraritra zao na ny vola tokony hodina zay ambarany ty lalam-pandrena eo ambany masitsika sanandro ty misy nyresaka hoe izay rehetra miasa de miendrika hanana zo izy hifanaraka amin'ny asany de peny izy zay ingeny ambarany ty lalam-pandrenana ty e zay ny ambarany ty rehefa miasa le olona de tokony pehenao izy izany zony zany a fa tsy hoe izy ndeha angataka tsy hoe sitrapony ndeha higreka non tsy zany le izy lalam-pandrenana no miresaka an'izany ambarako tsara 220 ny olo-pirenena tsirairay de mananjo handray valikasasarana mifandanja amin'ny asa ataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonana fiainana araka ny fahamendrehan'ny mahaolona andre kaiky anao de maninona tsy karakarainareo le zoan'le olona miasa andrasanareo angataka mandoalika le mpiasan'ny secrène mandalo maro karavalmanana vamy prise vany garde ino vary mena sosinareo. Article 29. Tout citoyen a droit à une juste rémunération de son travail lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Bah, va-tu article 29 ti. Zengen tenene violation répétée. Et va-tu en erreur en tout cas. Réquisitionner les paramètres. Droit à la réquisition, tu mets mitaky izy hoe mba omeo volanay
tsy avela miditra amin'ny hôpitaly nefa tokony ny anaovana grevy ao anatin'le enceinte-le toerana zay olona manao na fikambanana na lay secteur manao le grevy ao anatin'ny enceinte-n'izy manao grevy tsy avela miditra banana droit ny grevy ary manana zo izy aka mivalyka sasarany tsy avela lazaina fa anetsiketsika anao korotany reto fa ino ny ty zay rehefa miresaka eto de etiko foana ny constitution hoe etiko ilazana aminareo hoe manitsakitsaka zavatra marobe nareo fifandomana foana isaky misy olona mba mitaky ny zony mitaky ny valiko asasarana de ty zany azavaina amintsika rehetra ireo mpitariky valiko asasarana rehetra eo amin'ny alalan'ny karama sy ny indemnité arovan'ny article 29 ny fanehoan-kevitrareo veriko vakina ny 5 ny olo-pirenena tsirairay de mananjo handray valiko asasarana mifandanja amin'ny asa taony izay hahafahany miantoka azy sy ny ankonany fiainana araky ny fahamendrehany maolona dignité humaine lizy manko rehefa atao amin'ny teny frantsay de ohatry misonina kokoa le izy ao apoditsofony ry mampome sy ry dedaka de endriky ny crise mahatonga ny satria eo le crise mahatonga ny KMF knoe miteny ok zay aloha ny resaka FCCO na spectacle sisisa endriky ny crise mahatonga ny FFKM miteny manao hoe aleo aloha tsy lanilaniana amin'ny zavatra tsy mitera-boka tso le vola endriky ny crise mahatonga ny groupe des experts nationaux na zay na miteniny amina hoe manaova politika pitsitsino le danger est réel miteraka crise zany ary miteraka instabilité fa zany tsy azo forcena amina resaka kabary fotsiny tsy possible zany io tsy azo forcena io ka zay zany mahadiso an'le fitondram-panjakana mieritreritra izy fa milalao statistique mieritreritra izy fa milalao am'le voambolana samihafa de terena fotsiny tsisy crise fa didijadona misy eto zay misy le izy didijadona misy eto ny atao hoe didijadona dikan'izay efa miaina am'le resaka crise le tension le crise le firenena fa ny degré aloha ia satria zay zany nitakatry le fanjakana namboly crise 2009 izy de tsy tsapany le hoe eto le miainga le crise araky ny zavatra nataony fa nytadidiny zany de hoe tsy mbola crise io satria ohatrany tsy mbola miakadapa ny olona ok tsy mbola crise io satria mbola tsy nahavita nakanambojatovy reo ok tsy mbola crise io fa tsy mbola misy réédition 26 janvier lundi noir tsy mbola crise io satria mbola tsy mipoka tsara ny lacrymogène mbola tsisy bala réel la mandeha tsy mbola misy bala blanc et consort zay nge le zava-misy eto ka aza manandrakandrana mitady an'izany fa mba meke ny zava-misy eto amin'ny firenena de mandehana ho maka ohatra efa niteneniko jerevy ny zava-misy any Côte d'Ivoire de mba miteny aminareo anatina fanjakana ny principe ny Émile Zola miala ao anatin'ny contexte mahazatra ny tobokevitra ny meny Émile Zola ity ny contexte mahazatra ny atao mpitondra fanjakana voadidiny ity zavatra ity izy ny environnement iainana ny statut ananana ny indemnité ny vola ny information ananana de mieritreritra izy satria izy mivoky zay le teneny député Brunel mieritreritra zala ozy izy fa izy nivoky izy milamy mafiainana de le vahoaka malagasy everiny fampitovy am'izay de zay misy le izy miala zany eo anatin'io contexte anankiray io de mandeha mivoaka mihitsiny de apprécier atsika mifanjakana lasinareo matoreria la réunion kely aloha ahitanareo an'izany hoe zany situation malagasy ndana aloha nareo milahatra rano mihitsy amin'ny bidon jaune na miroa maraina manandramany zany manasalambo zany ka 3 arivo ny azo ao anatin'ny journée ray de mandehana kely etsy andavamamba apefloetsy fa misy karazana entana tonga avy ny tsondroany eo na avy na amidy any mitoean'olona samy hafana zay olona mamadika azo vola fa fean'olona mitangorony eo tompoko mividy entana
zay tsy de tena hoe hitanao iny fa mbola azo ampiasaina ihany satria sahirana le malagasy de miezaka mitady solution aminy mba andramo matory kely ao ambany tunnel sery amin'ny arkady de hitanareo hoe mahantra marina ve le malagasy mba andramo mandeha taxi be maraina toandro arivo de hitanareo fiazakazaka le malagasy milahatra de mba andramo le tsy manday an'le indemnité sy le chèque carburant le mandray an'le carte fanilo sy ny rehetrarehetra de mba tsapanareo am'izay hoe tena mijaly tokoa le malagasy rehefa ohatran'izao rehefa tsy manambola de mba andramo minakanina am'le 5000 francs 1000 ariary am'le vary mitsangana zay mandeha marobe saika manerana an'le coin de la ville eto Antananarivo de tsapanareo osinareo vao mihina zay marary kibo ohatra ny tena misy krika le vary carbonetra ny tiako tenenina am'izay satria tsy zay ny anareo plana 23000 ariary 25000 ariary 20000 ariary any amina restaurant lehibe ny anareo de mety le izy aminareo fa raha mba andrama anareo hoe ndana raha lomba manandrana kely tsy mety amin'ny aloha le arivo ariary misy koa 4 misy vary am'izany eto misy vary an'izany manodidina Antananarivo eto fa tsy hoe matahotra ny arary kibo zay fa tsy de le vahoaka zany afaka marary kibo mihinana vary mora sy loka arak'izay zava-misy eo de iny tsy miova mihitsiny tavanomby hena kely ohatran'izay le didina de asina tsaramaso na asina voanjobory mainana asina kabary de iny foana miovaova ao anatin'ny herinandro iny foana le sakafo le malagasy misy tsy afaka mihinana an'izay fa paty no hoanina misy ndray tsy afaka mihinana an'izay mangazo maina tetika no hoanina zany ene ny aina malagasy eto hoe crise ara-tsosialy zany de tsy tsapan'le mpitondra zany satria zavatra fatan'le mpitondra de ozy izy lano menaka bon mbola misokatra ve ary amin'ny soprite sopli antsoa ahoana le ary amin'ny maki ary super maki any izy no mividy izy nga mahita an'izay menaka mandrona any inona ny ao 8 loro inona ny ao zao 8 loro zao ohatrinona 15000 ariary bon ataovy anakenine fa le vahoaka malagasy tsy manana an'izany status fahafahany zany fa nalavitra hoa zay ke le teneniko hoe ianareo manan-karembe aty le vahoaka malagasy mahantra fahadiranovana mahantra velona fa rehefa manao ihany nareo de ataovy hoe io ianareo mpitondra mpanefiefo de le vahoaka malagasy ataovy mpanan-karena de mifanatona am'izay fa tsy mety io mifanalavitra be io zany hoe le olona nanome fahefana nampindrana fahefana lasa mihina fatina de le olona mpindrana fahefana zany no migalabona tsara fa le tompo-pahefana mitsaly aty de le tompo-pahefana ampahatrany abadona ampitahorina de tsy avela mihetsika izay io mahatonga n'io hoe système tsy tafetsika io ny vahoaka fa amin'ny andro etsehana io dada amin'ny andro etsehana io de mahatsiaro mifanadadinina atao androany sika io mafy zany exilé zany mafy zany hoe misitriky zany nefa eto an-tanindrazana mafy zany hoe mihidy ary zany nareo koa moa efa namoatra an'le ino haute sécurité ty izy iny mery tsy atosika mafy zany zay nambarotsika hoe mba mitandrema ihany mitandrema tsara ihany fa ty fahefany ty manahirana izy ty ary izy io mandalo fa tsy mandrakizay satria raha misy hoe mandrakizay io bon mahazo manao zay tiany atao io fefa maromaro ihany am'le miarade am'le fitondram-panjakana rina nefa mikisaka de miteny zao nge blame ao anatiny eo mafy longe rybaininy ribofo zany zao no tena zany efa zao ny ataona mbola zao ndray ny décision raisindry zareo tena tsy haiko tsony lesa sarotra hitsy tsy mihaino lesary zareo ay fe mba tsapany lisany ihany izy ty aloha mandamindamina kely mametraka tongotra satria fa fantatry olona hoe rehefa ohatran'izao ny situation misy de zao zany conduite à tenir par rapport am'ty tranga ray ty de resantsika io le izy rehefa aveo rina satria mbola iresaka n'le sefoko tanysika tany anala misy tanàna verenatsika io zay rehefa aveo fa iseto kely fotsiny rina manakambara
aza matahorisika fa mbola mandeha ihany fandarantsika araka mifandaminina mpanogazety reveo verina kely fa misy zavatra zavaindrindra de ireprendre tsika am'le adevitra momba n'lay chef fokotany zay noraolana solombabaoka iry am'boribory tany fahadimy satria niaro azy makony reo chef fokotany sy ny lefiny nanao conférence de presse tsisy an'zany fa le olona concerné direct mihitsy nyzany miaraka amin'ny avokany nanao conférence de presse omaly de niresaka zavarsika teto miainga avy am'ty constitution ty nyresantsika riny ka tsy hoe tsika mipaminany fa tsika mandalina sy mandinika de miresaky tsika hoe misy zosy fahafahan'ny olona voatotoa nataona solombamoka ambaran'ty constitution ty de niresaka andiny fatelo am'ny fitopolo tsika de tao anatin'izay mivakitsika de zay noresahan'le avocat sy le olona voatotoana hoe misy andalana amin'ny andimy fatelo am'ny fitopolo afaka ampiasaina zany zo zany tsy mpaminany ho atsika fa tsika koa olona miezaka tsara tsika rina ipeze tsara ny zavatra ambaratsika eto am'fandarana dao arina de miverina indray ya mandra-piverina mana fanira zafy manantany eo de misy soratsoratra fanehokevitra araky ny toromarika nomeny ny technicien no ambadika eo zany de alonga amitsika tonga de hiditra am'izay satria nareo ihany ko maneho hevitra amy alalan'ny soratra de ho alefatsika izay rehefa vonona na manafaly de alefaso ary eny ary imamejeo zany milaza ny amin'ny hoe fanahinina nompotehana izy ny lalana vitany dada président Marc Ravalomanana zany io io dada lazainy io voalohany ozy mba tsy arovana intsony ny anarany dia io izy milaza io fa tsy nahavita na inona na inona i dada Ravalo faharoa izy mamijao de ny hoe ny volan'ny fer rond entretien routier tsy hitany nalehany nakepoky ny lalimanga de fatelo izy iandrasana politika tanteraka amin'izay dia angataka vola amin'ny anarany vahoaka indray any MPTF vola tsy toko tsy foroana no azo rehefa potika be ny lalana miliara maromaro hoy ilay tsy mahay manisa no azo am'izany raha le lalany folo pain tokolo de tena tsisy clé tsony iny raha tsy tena amboarina tanteraka mihitsy aloha fa tsy vitana tipitopy itovorazaka milaza hoe raha mbola ratsy ny lalana dia aza manatena fandrosoana eto Madagasikara zany RTJV mamita bahoaka zay no fahitany tovorazaka azy ny manaraka i James Randria Mandranto zany milaza hoe Madagasikara tsy tany misy ady oka zava ozy ady amin'ny valala no mba misy nefa aza mbola tsy resy tsy mbola nahitana vahaolana fa niverina isan-taona agidy BNGRC ny lalana dia tsy lazaina intsony aiza ny ministera ny travaux publics ny génie militaire mitango lalitra fotsiny mameno kazerina sy mandavola zay no fahitany James Randria Mandrato azy ny gendarmerie ozy sy ny polisy mivangongo eto Antananarivo fotsiny mankindrindrina sy manao kolikoly raha ny fahitany James Randria Mandranto azy mbola misy isamy mandray zany milaza hoe salama ozy miara-manonja rehefa matahotra be loatra dia lasa mananao foana ny fitondrana tsy atao mahagaga zany zay no fahitany isamy mazy ilala ndray de milaza ny amin'ny hoe kokoa miara-manonja maty lolo ilay fitondrana rehefa mandalo ny président Ravalomanana any ka mipotsapotsaka ny kalotsinjo aiza re zany zay ny lazainy lala IRV raha tonga ndray de milaza hoe alefa ny Tomasina izy de tonga de misy manamboatra lalana makany folo pointy zay ny fanehokevitra sy ny fomba fahitana ny raharaha eto Madagasikara no etintsika zany zay mpaneho hevitra tamin'ny alalan'ny soratra teo araky nambara teo mbola ho avy eo faniry raha zafy manantany fa mbola mandamindamina zavatra ambadika eo izy fa efa nisy resaka kely teo ihany tamin'ny momba nyty hoe Air Madagasikara resaka kompania mpitaterana anabakabaka ty zao tompoko no tsara ho fatatsika ny kompania mpitaterana tompoko indrindrandrindra hoe kompania nationale de tena fierté ho an'ilay firenena de zao misy filaharana avoakan'ny iraisam-pirenena momba zany hoe kompania izany kompania mpitaterana anabakabaka misy filaharana isa-taona de avoakany ao hoe iza ny kompania tena mendrika indrindra no kompania tena tsy mendrika indrindra zany
de aloha aty amin'le mendrika indrindra no resantsika ahafahantsika zany mieritreritra hoe ahoana ny momba ny eto Madagasikara. Ny tsika aloha zany io de hoe Hermade Madagasikara Airlines io wawawa be tsy mbola aminamy mandrara hatramin'ny izao zany fa dia io mbola mifanjevo le izy kanefa dia kompania eto Madagasikara raha vao miresaka an'izay aloha zany de Air Madagasikara aloha zany ny ao an-tsaina satria zay aloha nisy hatramin'ny Repoblika voalohany Air Madagasikara zay tateoriana zany dia io izy io iarahantsika mahita io fa mbola olana be ny tsika amin'izao fotoana zao. Dia eto tsika zany mahita tsara hoe tena tokony menatrytsika tsy hoe tokony fa lojika be hoe tena menatrytsika satria ay zany ny top 10 amin'ny kompania aérienne aty Afrika. Top 10 zany hoe ireo 10 voalohany mendrika indrindra amin'izao fotoana zao dia saika aty amin'ny faritra atsimony Afrika zay misy atsika no misy an'ireo kompania ireo de misy moa ny any avarabaratra any. Ny kompania Ethiopiana aloha zany de mitana ny lalana voalohany izy dia manaraka ao zany ny Air Seychelles. Zany Seychelles zany ohatrany hoe maivana be zany tamintsika tany aloha tany fa tafiditra amin'ny top 10 aty Afrika tompoko ny kompania anabakabaka Seychellois amin'izao fotoana zao sao de tsy fantatsika. Air Mauritius dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny top 10 mendrika indrindra aty Afrika amin'izany hoe kompania mpitaterana anabakabaka zany kanefa ny mpiasa tao amin'izany Air Mauritius zany tamin'ny fotoan'androny de niofana tao amin'ny Hermady so de tsy fantatsika mianatra taty amintsika tsy hoe mipiloty ihany eo ny resaka pilotage fa eo koa ny any amin'ny resaka fikarakarana rehetrarehetra service rehetrarehetra any raha vao miresaka hoe aérienne zany dia mifameno daholo zany. Fa ny Air Mauritius tafiditra ao anatin'ny top 10 aty Afrika. Dia ny Kenyan Airways zany koa efa fantatsika ihany koa zany kompania mpitaterana Kenyan tafiditra ao anatin'ny top 10. Ny ao Sud-Afrika misy kompania vitsivitsy ihany koa tafiditra ao anatin'ny top 10. Ny Egypte Air tafiditra ao anatin'izany top 10 zany raha ny aty Afrika. De tsika ve de ho resin'ny Seychelles, resin'ny Maurice eo amin'io sehatra io nefa sika ny firenena lehibe indrindra aty amin'ny faritry Afrika de milaza hoe tsy misy krizy eto Madagasikara matotsika amin'ny sehatra ohatran'izany tsy hita tableau de misy krizy zany tsy tonga ho azy ny faratsiny lara Madagasikara eo amin'ny sehatra maro samihafa iraisam-pirenena raha toa ka ohatra ka tsisy krizy eto amin'ity fireneny ity. Le krizy ny araka ny teneniny faniry teo tsy resaka hoe fanentsika mifanao polisy voalereraka na lakely na hoe misy baso mipoka na misy raha mandrika na ohatr'izany tsia fa le krizy de misy ny krizy hita maso aloha fa misy ny krizy tsy hita maso zany asa hoe mahatakatra an'izany ve je ny any rehetrarehetra any fa misy ihany koa ny krizy tsy hita maso ary io ny tena mikiky miadana tompoko ny krizy ara-toe-karena ny krizy ara-toe-karena de mikiky miadana io ary ambaran'ny taremarika maro samihafa sy ambaran'ny filarana zay ataon'ny olona eo amin'ny sehatra isan-karazany mihitsy resaka zon'olombelona raha ohatra ka tafiditra ianao amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona de misy krizy zany eo amin'le firenena matoa le firenena tsy manaja ny zon'olombelona de misy krizy zany ao. Ny fampitehan'ny tontolo iainana matoa ny tontolo iainana eto amintsika mepotika ihany de misy krizy zany eto matoa tsy voafe izany zavatra izany ary le izy de krizy izay volena tsy sitrapony malagasy mihitsy zany hoe iainao anaty krizy zany tsy mitombony zany fa noho ny tsy fahaiza-mitantana de maninona teraka ho azy ny krizy ary le krizy lasa manome krizy zay le hoe aza mifanome krizy ary tena hoe lasa ity krizy-piainany ity zany zao de lasa fiainana isanandro krizy daholy ny olona lasa kizitina lasa tsy tohinina fa na zavatra tsisy dikany ara dia matezitra ny olona inona ny dikan'izay raha ohatra ka tena misaina tsara raha hoe mandinika tsara mora tezitra ny olona tsy tohinina ny olona ny tsy piteny ratsy lasa miteny ratsy variraraka ny anivo amin'ny fiarahamonina eny zazakely efa taona de efa miteny ratsy
misy krizy zany anatin'le fiarahamonina eto Madagasikara, krizy sosialy, krizy ara-tsaina, krizy ara-kolotsaina, krizy toe-karena, krizy politika. Gaza moa zay tena tenenina am'le hoe tsy misy krizy eto Madagasikara, misy krizy eto Madagasikara, ary le karazan'le krizy dia krizy maro lafy no misy eto. Misy krizy mpanabeazana eto, any ny tena fototra any. Misy krizy mpanabeazana hatrany amin'ny fototra mihitsy, mba ohatrinona ny karahamandreny mpampianatra any amin'ny maternelle sy any amin'ny primaire reny, any amin'ny EPP reny, ohatrinona karahamandreny. Zay tsy teny eto satria tsy fomba miteny karaman'olona fa zay fotsiny ohatrinona ny karahamandreny, tontolo mpanabeazana. Ahoana ny zaraky ny malagasy no latsaka andalana ny kamarony ao amin'ny fianarana, manala fanadinana, manala BPC, de ahoana ny toyany de tohizana fotsiny aloha ny fianarana, manala baka, zao miandry valim-panadinana baka, zay afaka zay tsy afaka aloha, zay keo moa fanadinana amin'ny fanadinana, de anahoana ny toyany de hoite hoe sisy zany hoe tsy fisiny ny programa mazava zany dia krizy dikan'izay, misy antony ao, misy problème ao, ny krizy de problème. Ka resaka kely tsika hoe compagnie aérienne teo top 10 aty Afrika, zany ery Madagasikara sy Madagascar Airlines zany aloha tsy ao anaty listre zany, ty le Madagascar Airlines ty moa mbola hoahoa be, vara hoe ny ery Madagasikara tsy ao anaty listre, fa dia ary amin'ny telo voalohany ery misy ny Air Mauritius sy ny Air Seychelles, zay nosy kely aty amin'ny ranomasina indiana, tsy ampafiry ny alehibean'ny Madagasikara akory ny alehibean'izany. De raha ohatra indray zany tsika hoe somary hitatra kely eo amin'ny filarana ataon'ny olona ny ivelany any, hoe ny kompania mpitaterana nabakabaka tena raitra indrindra eran-tany indray zany dia zany hoe kompania Qatar zany. Qatar zay indray mondial amin'ny afaka volana vitsivitsy amin'ny baolina kitra, de ny Emirates zany ny enjana indrindra, de inona koa ny kompania amin'ny Singapour, de ny kompania japonais ANA, de ny kompania australiana ny Qantas, zany no raitra indrindra amin'ny hoe kompania zany amin'ny fiaramanidina eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Isika ilay eto Madagasikara izay efa tena nanana ny toerantsika teo amin'ny sehatra io zany, zay hoe nanana ny malagasy fierté mihitsy tamin'ny taona ny fandimy, zao tsika tena tsy hita tableau ao anatin'ilay izy. Io nefa misy fandraisany amin'ny resaka fizahantany, matoa matanjaka ny toe-karen'ny olona dia mifamatotra amin'ny resaka fizahantany sy ny resaka fitaterana anabakabaka io raha io. De tsika moa mbola nidikizo indray tamin'le Airbus A340 anankiroa, zay sady lafo ny entretien no mandany kérosène, de ny olona ny andafy any efa tsy mampiasa n'io karazam-piaramanidina intsony fa efa mivadika zavatra hafa. Isika tonga de mbola nidikizo ihany, efa firenena efa manitra, efa vadiran'ovana, de mbola nidikizo ihany. Fanazavana teknika no anazavana an'izany, fa politika moa zany eo ihany. De hoy isika hoe ahoana zany ny afaran'ity firenentsika ity, izay sehatra mba hoe nety sy tsara potika. Inona raha ny tsy potika amin'izao fotoana? Inona ny tsy potika amin'izao fotoana? Potika daholy, na fiarikarena, na toe-tsaina, na fanabeazana, na fotodrafitrasa, lalana teo ohatra fotsiny, na zay hoe mahamalagasy ny malagasy potika, ny zavakanto potika. Inona ihany koa ny tantara, de nin'ny sasam-potehana, de inona tsony zany mahatsikatsika, inona zany no hovatanindreo taranaka fiaramandimby raha ohatra ka potika daholy ity zavatra rehetrarehetra ity. Hatrany amin'ny resaka fivavahany any manahirana be no milaza azy, dia eo moa namana faniry mbola hitondran'ny zavatra mbola azo resahana tamin'ireny hoahoa isan-karazany ireny faraparany teo tao anatin'ny 2 amby 7 ora teo zany, fa dia
alao arahantsika aloha zay atoyan'izay hoentin'ny namana faniry raha zafy manantany fa re zavatra eny a tsy maintsy ny tenenina mba tonga atsika eritreritra tsara hoy ny namana tany Betioky Romaly hoe tsy vahoaka madinika intsony ny malagasy fa vahoaka mandinika araka ny filazany azy. Ndao ary namana faniry hoentindray raha satria ianao mbola manana zavatra hoentina amin'ny mpanaraka atsika. Hitondrantsika fanazavana rina le valandresaka ao amin'ny mpanao gazety nataon'ny président Fokontany nanala misy tanàna teo aloha lay voatontonona zany mikasika ny adevitra ny fanandrinany tamin'ny solombam-bahoaka ny boribory tamin'ny fahadimy. Nisy nanambana basy nanambana basy antsy nalaina findayany ny esolona tsy ho filompokotany izy dia niaraka tamin'ny mpisolovavany zay fanehoan-keviny tsika moa maly efa niresaka momba an'io hoe izao no tato-bavao mahakasika zany satria nindrana sary tamin'ny fahitalavitra tsy miankiny tsika raha vavy nahafahantsika nitondra n'le fanadiadiana de nyresahantsika tao anatin'ny fanadiadiana hoe iny taratasy nalefa niny chef Fokontany iny makany any antenimieram-pirenena dia voafaritra mazava mihitsy ao anatin'ny lalam-panorenany zany fa na izany zany manana zo itory ihany ko lay olona voatotoana ao anatin'izao fa le fihetsika le tompona ndraiky mpanjakana mihitsy zany satria tompona ndraiky mpanjakana mahasolombam-bahoaka azy zay indrindraindrindra miaradia fitondram-panjakana no manahirina am'izao raharaha izao de aleoloha zany satria tsika manko a tsy mbola nahazo ny version an'lay olona voakasika président Fokontany fa ny version miaraka amin'ny avokany mihitsy no henotsika zany tamin'le valandresaka amin'ny mpanao gazety mana hoe nisy marina ve ty raharaha ty satria niainga avy amin'le taratasy zay nalefa ny tany amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny hadevitry ny rehetra hoe nisy trangan-javatra ohatran'izao nahazo ny président Fokontany nanala misy tanàna fa zao zany izy de miresaka indray de apartiran'izay zany no hitongavany hadevitsika zany. Ndao ara namana teknisiana tany dandalany eto Madagasikara mbola tsy nametraka fitoriana izahay fa manaraka ny fombafomba zay avelan'ny lalàna ho taterahanay raha mijerinareo amin'ny article 73 ny constitution satria mino hafa ho tonga any resaka miresaka immunité parlementaire sy ny tariny ao fa any amin'ny alinea afarany de milaza hoe afaka misaisir ny président ny assemblée nationale raha ohatra ka misy manana tombontsoa voakitikitiky ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena zay no nataon'ny olona rovako nataon'ny président Fokontany nanala mahitsy nandefa taratasy izy tsy plainte akory ny anarany fa doléance fitarainana satria eritreretina hoe ray aman-dreniny firenena zany filohan'ny antenimieram-pirenena zany de nandefa taratasy zay ary voamarina moa zany iny misy ny soratra milaza fa voarain'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ilay fitarainana zay nataonay atreto aloha zay mbola miandro valiteniny ray aman-dreny filohan'ny antenimieram-pirenena efa fantany zahatra nangatahanay fitantarahanay zava-nisy amin'ny maha-olon-dehibe ary miny zay fa olo-kendry izy dia miandro ny valiteny avy any aminy izay m'izao fotoana zao zay mino fa zany atao hoe antenimieram-pirenena zany solon-tenam-bahoaka mba misy any ny atao hoe code d'éthique ao amin'izany assemblée nationale zany ka raha ohatra misy mpikambana ao amin'io manao fantikan-dalàna fa nitsekitsahana zon'ny olona anankiray dia tokony afaka mampiantso azy ny filohan'ny antenimieram-pirenena na tsy maninona moa raha hoe mampiaona ary fa ny olana ange ilay telefônina voatazona any amin'ny solombavam-bahoaka no tena olana amin'ny président Fokontany nanala mahitsy satria any daholo mombamomba azy rehetrarehetra misy momba ny fiainany manokana any misy zahatra mikasika ny asa zay nitanterahany tao amin'ny Fokontany nanala mahitsy any mpisolovavan'ilay président Fokontany nanala mahitsy indrenesitsika iny zany manamarina zany fa nisy le taratasy zay nalefa ny tany amin'ny antenimieram-pirenena ary mampiasa ny andalana fa ray roa telo fa efatra farany ao anatin'ny andiny fahatelo amin'ny fitopolo lalam-pandrenina izy ireo zany ahafahan'izy ireo mitondra zay doliansa zay eo anivon'ny antenimieram-pirenena na ny braomaritra zany fa nambaran'izy ireo akoatran'le hoe misy le taratasy mitantarany zava-misy sy niatra taminy de mbola nigiazany solombam-bahoaka ny boribory tany fahadimy zany zay mifanandrina amty filompokotany ity ny telefônina any
zay zany zava-misy zany de hoe mbola sy tafavelona fa any ny asany zany tena zavatra saripady manahirany zany a satria ny donné mombamomba an'le olona rehetrarehetra zany any anatiny iny a finday an'lay a président Fokontany iny zay nikazana nandritry ny fotoana zay a fampiresan'izy ireo mahatonga am'lay aya marobe ny am'le hoe misy zavatra marobe miparitaka ka manahirana be ny any raha sanatry ny zany misy zavatra marobe nitahirizina ka manahirana be ny any raha ohatra ka misy ny fiparitana zany de mangataka zany le olona tokony iverina le telefona zany finamono zoa afahan'lay solombamboaka na mpiara-miasa mitazona telefona faharoa de ny aminy hoe misy zany le fiaonana mato lasa n'lay solombavam-boaka sy mpiara-miasa any le finday an'lay président Fokontany fa ohatran'izao ny fomba nierovan'lay vondrona président Fokontany ohatran'izao efa vona ve fala efa ohatran'izao ny fomba nierovan'le vondrona président Fokontany zany an'lay solombavam-bahoaka mikasika n'ty resaka telefona sy resaka herisetra na fanambanana fitaovam-piadiana nataon'le solombam-bahoaka tamin'ny Fokontany iny de hoe notsika nge mba version an'lay mpikambana eo anivon'ny Fokontany amin'ny Fokontany 7 etsy amin'ny boribory tany fahadimy afahantsika mijery tsara n'le adevitra hoe teo ny tsolony mpisolo vava de ty ndray le omaly le efa nalefatsika le piaro an'lay député zany voalohany rehefa mivory izahay miaraka amin'ny solombavam-bahoaka Naivoraolodinina de efa fomba efa fanao no mametraka telefona ary mamono ny telefona maliana tsara fa tsy député Naivoraolodinina no miazona ny telefona fa ny assistant na ny mpiambina azy no ametrana an'le telefona ary rehefa vita ny fivorina de samy manao ny fiche de présence de samy maka ny telefona ary tsy marina mihitsy hatram'izay ka hatram'izao ataoko efa 10 taona lasa mahery zay tsy mbola nisy zany telefona na anankiray hoe na ny chef Fokontany ka nisy hoe very tsy nisy mihitsy zany hoe fivorina manokana ka zay nanatsona ny chef Fokontany anala mahitsy tanàna ny rano tamin'ny solombavam-bahoaka kilazany fa nanaovana herisetra taminy ary tsy maintsy zay lehibe ny Fokontany na sy ny jaune no miaraka mivory amin'ny solombavam-bahoaka rehefa misy ny fivorina iny izy iny riny zany hoe mifanipaka misy tam'le taratasy nataon'le lehibe amin'ny Fokontany mifanipaka misy tam'lay faneho-kevitra nataon'le le mpisolo vava an'lay président Fokontany nalala misy tanàna teo aloha reto zany de miteny tsy normal zany hoe fiazonana telefona zany tsy izy mitazona fa ny assistant ny assistantony tsy fantatsika moa na lehilahy na vehivavy io zany sy le hoe tsy misy ny fiaonana manokana n'le président Fokontany sy le solombavam-bahoaka fa tsy maintsy zay rehetrarehetra le président Fokontany nefa nanazava tsara mihitsy hoe natsona de tonga tany ambondrona manana intérêt andainga ve le président Fokontany teo aloha sy ny mpisolo vava azy riny ary nandefa ny taratasy misokatra iny sy fitarainana iny eny anivony anteny meram-pirenena ary mbola narahan'izy ireo valandresaka ao an'ny mpanao gazety sy ny resahan'izy ireo mbola hitory zay fa mbola andeha aloha amina dingana samihafa ka zao zany rehefa amin'ny lafin-javatra ohatran'izao satria ity koa misy version le reto filopokotany maromaro reto amin'le 27 Fokontany no itsika hoe reto zany milazo mahafantajavatra tsy moa zany reto na hoe nampitana vaovao diso na nampitana vaovao tena marina na noterena tsy maintsy iresaka hiaro an'le solombavam-bahoaka raha am'ireo telo ireo ihany marina de raha ny tokony ho izy zany rehefa mandeha le fitoriana maro samihafa de tokony ho ampidirina ao anatin'ny adevitra zany reto filopokotany na nylefiny amin'ny 27 Fokontany eo amboribory tany fahadimy reto zay manana ny fomba fiarovana ihany ko any solombavam-bahoaka ao anatin'ny boribory tany fahadimy zay voatonona ao anatin'izao raharaha zao misy solombavam-bahoaka roa ao ny ray milamina tsara ary tsy mba metraketraka tsy mampiantso président Fokontany tsy miconvoqué ary tsy mampiantso fivorinany aminy hoe de mivorytsika sinsisy tena mametraka tsara am'le rafitra fa le ray moa zany iny ny zavatra ataony iny azy iny de izy io manana problème io am'izao fotoana zao ka raha milaza fa manana ny version zany reto vondrona filopokotany sy ny lefiny reto de tokony ho ampidirina ao anatin'izao raharaha izao de anjara ny fitsarana no mitranché an'le adevitra hoe ny anty manana ny anty ny tsy marina raha ohatra indray moa ka efa milefitra lay solombavam-bahoaka voatonona ao anatin'ny ty raharaha ty ka mitenony aminy hoe ekeko raha fa diso na misy tsy netiny nataoko raha mandray andraikitra ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena satria izay nandrasan'reto olo reto
hoe ny fandraisana ndraikitry mibiramaritry ny anteny meram-pirenena ary amerenana ny finday an'le filopokotany de miravina zany raharaha saingy ny aoriana ny tokony tsy ataontsony indrindra mety anaika de hoe okaraha fa tsy mety fa mbola fivoizana communication hafa ivelan'zao zany rina de fa manahirina ihany ary am'izao fotoana izao mahita indray zany tsika miparitaka be any am'tambajotra sosialy ihany fa manana groupe na mpanao communication mihitsy lay solombavomboaka voatonona zany raha ny vaovao miparitaka marobe any tsika aloha zany tsy te hiditra amin'iny ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana fa fotsiny ozy tsika hoe efa fantatry ny rehetra ane fa fomba fiasan'lay olona miaraka am'le fitondrana lizy io manao karazana compte faiky be da be io manao faniratsy rany io mitondra adihevitra mifampiary vatana ao anatin'ny tambajotra sosialy tena vady ny tetikadin'izy ireo am'izay izy ireo ny tetikadiny ihany ingeny namadika azy satria izy ireo ihany no mampifaly vatana ao anatin'ireny adihevitra reny betsaka izy ao mipotry amina fokotany marobe ary saika ireo manana ndraikitra rehetrarehetra de mipotra ao anatin'izany re koa zany mendrika hitokony hitondrana fanadiadiana fa raha ohatra kareno marina fampiasaina karazana compte faiky ary misy olona voatonona anarina samy hafa eo mampiasa an'izy ary misy fokotany de tsika hoe anisan'ny mitondra instabilité koa zany satria lasa micrée adihevitra hafa betsaka le diabolisation atao amin'ny mpanohatra betsaka ireo faniratsirana atao amin'ny mpanohatra ary betsaka ireo fivoizina vaovao tsy marina volena makaty amin'ny mpanohatra ay zany mivoaka ihany zay mendrika anaovana fanadiadiana ny amin'ny hoe ahoana ny fahamarinany ny karazana compte be da be mivoaka iny fa raha ohatrany reny no marina zany riny ka raha ohatra misy ekipana solomavomboaka manana an'ireny everitsika zany fa ny akamaroany le solomavomboaka sy mimpiamanao anatin'ny gouvernement reo sy ny fanjakana ray mantolo de manana ekipa ampiasaina ohatran'izay avokoa de mitombona ny teny delantsony ny fividianana ho avy eo reo olonreo de mampiasa an'izao tetikady rehetrarehetra ao ahafahany miary vatana sy mbola hahazolo ny seza am 2023 ka olona ray mitondra compte roapolo ohatra olona ray mitondra compte folo olona ray mitondra compte dimy de rehefa mijery anao ohatrany hoe marobe nefa ray ihany ny vadibadika de sady mandriso ny tetikady sy mamadika ny tetikadin'izy ireo amin'ny zavatra ataon'izy ireo zany no mamitaka ihany ko ny mpanaradi azy ary zay manahirina an'izy ity lay filalaovana be ny any amin'le resaka tambajotra sosialy dia mamarina kady mihitsiny ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara zay nitondrantsika ny fanadiadiana iny rena satria nivoaka tamin'ny fahanginana zany le sefokotany niaraka tamin'ny mpisolo vavany nanazava ny zava-misy rovinana mialo ny anivony anteny meram-pirenena ary mba hietsika hiteny manoloana zao trangan-javatra ao hoe ny volona parlementaire IRD sady itaza-potsiny andray andraikitra ka tsy ny député Brunel Razafy Androfa ihany lay ny tena le hoe tsy laina ny téléphérique be loatra ny corruption eto Madagasikara le nanao an'lay fionana tany Kongo no mba hatsony izy ireo ao anatin'ny vondrona fa ny olona zay manandraha rasy mahabe resaka ohatran'izao de tokony anarina ao anatin'ny vondrona politika misy azy mba tsy amesary ratsy an'le fitondram-panjakana ary tsy ampitombo amin'ilay endrika scandale lefa mahabe adevitra amin'izao fotoan'izao zay miteraka instabilité ao anatin'ilay crise politika zay nge le nitenentsika le fanjakana ihany mamorona crise politika crise sociale crise économique de tsy mahazaka izy rehefa tenenina hoe anaty crise ngentsika izao de tsy ao anatiny ozy izy satria misy zavatra tiany karoa anao anatin'le izy raha ao anaty crise de voatery zavatra marobe izy tsy maintsy manao concertation tsy maintsy mitondra ny adevitra ahafahana mitady stabilité dikan'izay tsy afaka mampiasa force tsy afaka manao an'io répression sy intimidation rehetrarehetra io zay ny dikan'io langage ataon'io hoe tsisy crise eto fa raha miteny izy eny ary ndao anao fandaminana fa mba miaiky izy hoe mila stabilité le stabilité tsy aiza ny tadiavina fa miainga ao anatin'le fanjakana dia mifampiresaka ihany ko mitady an'le foto-kevitra le concertation nationale zay le izy ka zao zavatra ataon'le solomavambahoaka zao zany de micrée an'le instabilité amin'ny alalan'le karazana scandale ao anatin'le fitondrana tsy mipanohatra manao an'izany tompoko
tsara ho fantatry ny rehetra zany ary mila voarainy rehetra amina trangan-javatra ohatran'izany iny mba hahafahana mametraka tsara ny tongotra ao anatin'ny adevitry ny fahamarinana zay anaovantsika fanadidina isan'andro iny. Eny ary tantara dia mbola hitoeraka ny fitenena dia ho hitantsika eo zany ny fivoaran-draharaha fa ny anio aloha zany dia izay no mamarana ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mata ambava homana ampomeritreritra ny mangidy aloavy ny mamy atelomy izay no faindrentsika malagasy sotratsika rehetra naritra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.